kavy na ianao eto tanindrazana na ianao any ampitan-dranomasina ao anatin'ny fandarana miara-manonja MPS Radio Mada isaorana ihany koa ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy tafahoana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika mianakavy eo moa ny Radio Mada eo ny MPS Radio eo ny fahitalavitra MPS afahanao manaraka ny fandarana miara-manonja daholo izany miara-manonja MPS Radio Mada fa eo ihany koa ny tambajora serasera ny resaka Facebook sy ny YouTube dia izany rehetrany dia afahanao zany manaraka nyity fandarana ity. Eto dia isaorana ihany koa ireo teknisianina marobe izay miara-misalahy satria raha tsy izy ireo dia tsy afaka ny iona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo isika, tsy ny teknisianina ito amin'ny MPS ihany, tsy ny teknisianina amin'ny Radio Mada ihany, fa eo ihany koa ireo teknisianina melipatrana manerana any Madagasikara izay manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa amin'ny fikirakirana an'izay lafiny teknika izay. Zay no ena tompolasy tompo vavy fa raha ny fandehan'ny fandarantsika amin'ny ity indray mitoraka ity dia eo ny namana faniry Razafy Manantany izy dia mpamakafaka ihany koa amin'ny raharaha-pirenena lafin'ny politika toe-karena sosialy sy izay rehetra azo resahana dia misy ny famelabelarana hoentiny eo ihany koa ny mpisehatra izay tsy dia mahazatra antsika ray aman-dreny anankiray izay hitondra ny fahitany ny raharaha-pirenena izy fa amin'ny alalan'ny tonokalo satria ny tsirairay dia samy nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana ka izany ray aman-dreny izany dia miresaka tonokalo no ahafahany maneho zany ny fahitany ny raharaha-pirenena. Ho avy eto i Clémence Sarary Nirina mazava loatra fa dia resaka commune Antananarivo renivohitra ny resaka eo namana faniry Razafy Manantany no hiaraka aminy dia misy ihany koa ny famelabelarana izay hoentin'ny tenanay ao aorianan'izay dia vitsy zay dia mbola ho avy eo ihany koa ny député Fetra hiaraka amin'ny namana faniry ihany koa. Hitantsika amin'izany fa dia fenofeno ny fandarana fa ny faniriana dia ny hoe ny afahanao zany manaraka hatramin'ny farany an'ity miara-manonja MPS Radio Mada ity amin'izao fiafaran'ny volana Mars taona 2024 izao. Miaraba amin'ny faniry Ndawary. Eny ary dia miarabanao ihany koa rina ny teknisiantsika ireo dia tena tsy azo adinoina mihitsy miaraban'izy ireo satria tena miasa ao ambadiky ny sary sy ny feo na ny eto amin'ny foibeny MPS radio sy ny fahitalavitra na ny any amin'ny faritra rehetra any indrindra ihany koa ny namana etsy ambony etsy amin'ny Radio Mada zay tena mandray atsika dia arabaina ianareo any zay miara-manonja amin'izao fandarana izao. Ny any ampitan-dranomasina dia raisina ihany koa ny fiarabahana ho antsika rehetra satria tena mahazo ny akom-baovao maro be avy any amintsika izahay ny fanarahantsika dia tahakan'izany ihany koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia mahazo zay mandany vola mikarena mihitsy ianareo zay manao zay ahazona ity fandarana ity amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Facebook zany fa eo ihany koa ny fanarahanareo tsy tapaka ny vaovao na ny vaovao vokarin'ny MPS na ny ahoana marina na ny zany malaza na ny dinika na ny sahy dia nahazona akom-baovao daholo zany rehetrarehetra any hoe tena manaraka ny fiainan'ny firenena amin'izay vokary ny fahitalavitra sy ny radio MPS isika lavitra rehetra na ny any amin'ny faritra hoy aho na ny any ampitan-dranomasina dia anaovana ny kopakopa-tanana ho antsika rehetra izany. Ny vaovao aloha zany misongadina dia amin'ity androany ity no hametraka fehezam-boninkazo etsy amin'ny Sapanana Sonerana hiakatra ho any MCMS Sonerana ny vondron'olona izay nanao ny tolona tamin'ny fotoanandro ary mbola mitazona zany foto-kevitra zany ny fédéraliste zany izay anisany niaran'ny tolona tamin'ny dadamonja tamin'ny fotoanandro. Tsaroantsika tsara fa nisy forum zay nitanterahana tao amin'ny CMS Sonerana tany amin'ny taona 2017 tany ho any izay raha ny fitadidiana ka atao anatin'izay no noheverina zany rehefa nafana vai ny ady hevitra teto Madagasikara mahakasika indrindra ny fanjakana ny Matoderatsiraka sy ny Hervelona Rasalama. Ny Hervelona Rasalama moa zany lasa nisy fisarahana dia nisy ny Hervelona Madagasikara zay ny MFM no nitarika azy dia atao amin'ny lycée Jean Joseph Rabearvelo no nanaovan'izy ireo fanentanana raha toa ka mbola nijanona teo amin'ny kianja ny 13 Mai ny Hervelona Rasalama tamin'izany fotoanandro zany.
taorinany raiky amin'ny 30 aogositra raiky amin'ny 1790 zay tranga teny Mavoloa zay nahafatesan'olona maro zany dia nisy ny fifanantonana vokatry ny adevitra politika zay nataon'ireo tompon'andraikitra zay nanana andraikitra teo anivon'ny tafika malagasy sy ny fiangonana tamin'izany fotoanandrano fa ny teo anivon'ny foloandamo zany tena nitarika an'izay nanidy atrano reo mpifanandro na ara-politika ary izay no nahatonga n'ilay hoe convention 31 octobre tao amin'ny hôtel Panorama taorinan zany dia teraka lay fanjakana ka Andriamatoa Guilera Zanamasy no nitantana ny tetezamita tamin'izany fotoanandrano raha nipetraka fotsiny amin'ny mafilo symbolika azy ny filo Dideratsiraka tamin'ny tranga raiky amin'ny 1790 ny 1790 dia namolavola endrika lalam-panorenana zany hitantanana an'izay republika fahatelo zay satria hiditra amin'ny republika fahatelo lana tamin'izay rehefa hiala ao anatin'ilay republika faharoa ka atao anatin'izay famolavolana ny lalam-panorenana na ny forum national ty tsy amin'ny semestre sonerana izay no tonga ny vondrona fédéraliste niaraka tamin'ny Andriamatoa Monja Jaune zay filohany antoko monument Kamivembio dia avatia sonerana ny lalan'izy ireo hiakatra hamonjy an'izany semestre sonerana zany niaraka tamina vahoaka marobe fa voasakana moa zany izy ireo tety amin'ny sapanandalana hiakatra ny semestre sonerana rehefa voasakana izy ireo zay nitondra zay boky hoan'ny hoe tokony hodinianao ihany koa ty lalam-panorenana fédéraliste zay entina ity dia nisy ny fanapoana sy fitifirana zany avy any anivon'ireo mpitandro filaminana satria nanao zay fepetra sakana izay izy ireo teo no nahavoatifitra any Monja Jaune tamin'ny tongony iny fahavoazany tamin'ny tongony iny no nahatonga azy nitarika ny fahafatesany rehefa nisy ny fijanonana tranomaritra teny avarabohitra Itosy zany ila Gaston moa zany de voatifitra teo ny eo ary maty rakoto mandimby ihany koa tao anatin'izay maromaro reo naratsa ninjera ka ho fahatsiarovana an'izay hetsika nataon'izy ireo izany zay mbola misy ny mpandimby tadiorinina satria nisy ny confédération nationale amin'ireo entité fédéraliste zany na ny CNEF nisy ihany koa ireo antoko tahaka ny hoe PFM tariandry lecasseur maro be izy ireo dia mbola mahatsiaro ary mieritreritra ny amin'ny hoe misy foto-kevitra tsy azo narina ary nisy raha latsaka teto amin'ny firenena dia ametraka fehezam-boninkazo etsy amin'ny sapanandalana miakatra any amin'ny semestre sonerana izy ireo amin'ny folo no fotoana ary Papatapera Randriamanatsoa no itarika andreo délégation sy ireo vatona melakafatra teo anivon'ny antoko monument sy ny fianakavian'ny La Gaston sy ireo rehetra zay namony ainy makasika iny raharaha iny fa akoatran'izay rina de ny vaovao teo anivon'ny filakevitry ministra rehefa alarobia de miandra aniny foana tsika de ny vaovao aloha zany ny cyclone anankiroa tao ny cyclone voalohany dia niesorina zany ny secrétaire général ny présidence na ny SGB Andriamatoa Ramonjavelo Valérie zay SGP misy moa ny SGAP zany na ny secrétaire général adjoint présidence iny mbola eo iny lay nisy scandale be sy adevitra be mikasika an'iny sy lay hoe manana vady ao amin'ny ACC sady ao amin'ny présidence no nisy adevitra be mahakasika azy tamina gazety teto Andrenivohitra mpiseho isanandro fa ny SGP zany no niesorina tao anatin'ny filakevitry ministre de betsaka no mibitaka ho an'ny mpanohana fitondrana dia mazava ny sary vaky ny ady satria raha ny fahafantarana ny foronina politika ny SGP dia avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga dia ave zany fa tao amin'ny fialana Andriamatoa Ihajo Andriananarivelo sy ny position zany antoko zany dia nakisaka ihany koa reo manana andraikitra teknika sy avoleta ao anatin'izany fitantanana ny firenena izany etsika ny fanadidina rehefa aveo mahakasika izay miaraka amin'ny député fehitra Rahalamizafimbololona fa akoatran'izay cyclone ray dia niesorina tamin'ny tena ihany koa ny tale général ny varotra sy ny fanjifana betsaka ny adevitra mahakasika niny tale général iny ary tany volana desambra tanoany de efa nisy namoaka ny amin'ny fomba fitantanana sy ny amin'ny fomba fanaony ao anatin'izany ministère zany tena tambajotra sosialy no nahitantsika an'izany fa eo ihany koa everitsika angamba fa ny tsy fifehezana ity lafi ny vidim-piainana ity ka tsy maintsy ny karoana visible dia
tratran'izay cyclone omaly izay fa ny rarakopana ny fandraisana fanapahan-kevitra ihany ko rina tao anivony zany filakevitra minisitra izany de teo aloha ny amin'ny resaka ny varotra sy ny fanjifana ary teo ny tontolo ho an'ny fitaterana anabakabaka ny varotra sy fanjifana dia tsy mifanalavitra zay ny resantsika teto ny amin'ny hoe le frety maritime miakatra anisan'ny fanohitra ray ngezabe mihitsiny zany miteraka sakana ho an'ny resaka am'tya entana miditra eto Madagasikara ity fa akoatran'izay resantsika izay alefa namana teknisiana moa zany filakevitra minisitra zay hitantsika amin'ny sary zao fa akoatran'izay ihany ko ny hetra zay alainy ny fanjakana efa nyresantsika foana zany rina ny amin'ny hoe betsaka ny abatserana na zay alain'ny fanjakana akoatran'ireo sara-pitaterana zay anafarana an'ireny entan'ireny fa zao le fanjakana vao tonga saina hoe aleo manao concertation am'ireo mpandraraha rehetrarehetra zay manao fanafarana entana zany isika efa nyteny fa manao ny miasa mpandraraha le fanjakana zay tsy tokony ho ataony zany be loatra le importation ataon'le fanjakana miditra eto Madagasikara amin'ny alalan'ny vary siramamy ciment fa rehefa mipotika ohatran'izao menjera le vidiny entana tena mitrosina amin'ny tany le vahoaka tsy voafehitsony le izy any am'le asa zay mety raisonnable hoe stable le vidiny entana manao présence na terrain ny fanjakana ny état zany any amin'ny terrain rehetrarehetra any de rehefa tsy mahavaolana izy de décidé izy tao anatin'le filakevitra minisitra araka ny hitantsika amin'ny sary fa ampiantso ny mpandraraha rehetrarehetra zany am'izay fanafarany entan'izay de anao fikaonandoha mahakasika an'ity vidiny entany ity fa tsy afaka ihany le toetra ao anatin'le filakevitra minisitra de hoe hijery ary anaramaso mihitsiny am'ireo heverina fa hoe mampiakatra amin'ny vidiny entana zany efa plivava efa nisatra am'izay fa ino moa zany de hoe le répression mandeha ihany fa tsy mieritreritra hoe ahoana ny tena lesoka amin'ny fitantanany le fitondram-panjakana amin'ilay resaka vidiny entana eto Madagasikara nambaratsika ny resaka frety nambaratsika ny abatseranana be da be alaina zay inenivony zany serana tsambo izany fa nambaratsika ihany ko ny fahampitehan'ny lalana sy ny zavatra marobe ny aika izy ao fa ovakitsika rehefa tonga zay fotoana izay akoatran'izay rina rehefa tratra amin'ny pression ihany ko zay ho ale izy hoe miavonavina le fitondram-panjakana fa tsy makaiza rehefa tonga le pression marobe rehefa nanao fihetsiketsehana ny tany mahajangana amin'ny sokafy ny sidina makamy mayoty nanao fihetsiketsehana koa ny Tanosy Belleville hoe sokafy fa fiainana io de nanokatra ihany izy zany rina ny amin'ny hoe makamy mayoty makany La Réunion sy ireo faritra samihafa de sokafy ihany koa ny Turquie Airlines zany de niova ihany koa le fipetra am'le fampidirana an'le olona miditra eto Madagasikara no resantsika teto daholo zany hoe mampidangana ny frais zay makany ampitan-dranomasina indrindra makany Paris de zao bodeny na hoe monopoliser le sidina anankiray zay mety misy kopakisasana ve sa inona apetratsika amin'ny baraingim-panontaniana mahakasika zay fa nosokafana kely zany le izy am'le Turquie Airlines zany mba hitrandraka an'le vol zany lay sidina de hitantsika eo zany le izy inona ozy ny antony mba hampiena an'le sara-pitaterana resantsika teto ani zany vao omalitsika niaraka mota ny resaka an'izany hoe raha ohatra ka tsy sokafanareo tsisy mihitsy le fifaninana ary tsy hidina io sarandalana zay lafo be atrany amin'ny 8 millions d'ariary 10 millions d'ariary mity mihoatra an'izay ary dikan'izay ny fanokafana an'izay no ampidina an'le sara-pitaterana rehefa tratra amin'ny pression le fanjakana na dia manao an'le avava takininina ara de midina tsy kelikely ihany de raisiny any amin'ny filakevitra minisitra moramora any le fanapahan-kevitra ho tsy hevitsika zany rehefa aveo fa ianao moa zany mbola andray any Andriamatoy Miliarson ho avy eo député fetra fa ampimaniko isika ho avy ihany ko Clémence Rarinirina iresaka manodidina ny tanàna Antananarivo ny CNAPS ny SMGD ny tenako no iaraka amin'ny rehefa aveo ndao ary rina inary misaotra ny fanirina zafy manatany nitondran'izay fanazavana karazany hoe savaranonando izay ihany ko ny fomba fijereny amin'ny ankapobeny zany de zao hoe tsy natao mahagaga daholy ny zavatra mitranga am'izao fotoana zao tsy misy hoe zavatra hoe tena hoe tsy napozina na ohatrany fa efa napozina io satria ity fitondrana ity mihitsy hatrano voalohany dia efa anabe resaka
efa nabe resaka hatrany amin'ny resaka fifidianana ary rehefa tonga teo amin'ny fitondrana izany ny mpitondra de renina voaka ny terira kotonarivo reny zay nisany londo amin'ny sorona atao amin'ny seni tao tam'zany fa hoe nisy doublon tena olona tapitrisany eny no voakasika tam'zany resaka doublon izany ka raha ohatra hoe tsy nisy ny doublon zany de mazava loatra fa zavatra fa ny valym-pifidianana nyvoaka teo zay le izy tsy hoe zay namorona an'zany na hoe ny olona ny tehiteny an'zany fa tompona ndraikitra ambony tao amin'ny seni no nyteneny zany dia raha ohatra zany mitranga izao zavatra rehetrarehetra zao lasa misy fifanjevona ao anatin'ny samy mpitondra ao tena hoe misy fanalabaraka eny amin'ny estrady ao anatina resaka protocole milanonana ofisialy sy ny sisa dia tsotra ny ambara hoe tsy natao agaga mihitsy zany akory azagaga sika raha zany no mitranga fa efatra any amboalohany no efa tsy nanaraka araka ny tokony ho izy eo fotsiny hoe eo koa ny hoe fanitsakitsahana lalam-panorenana sy ny sisa reny mbola kadohany keo reny ka raha mitranga zany zao toejavatra zao tsy voafe ny vidim-piainana tsy voafe ny ao anatiny ao misy ny fifandirana isak'izay mihetsika misy ny skandale isak'izay mihetsika de tsy natao agaga mihitsy zany satria efatra ny amboloha mihitsy no efa nisy tsy fetezana ilay raharaha ka izay no ambara amintsika hoe mila manaraka tsara isika io avy eo i Clémence mbola anazavy eo izy amin'ny fomba fanaovany azy amin'ny resaka commune sy ny sisy io de mbola ho avy eo koa ny député fetra dia ho hitatsika eo ny toyany fa andray aloha zany sika ny ray aman-dreny izay isehatra eto amin'ny miara-manonja tsy zany fa Andriamatoa Razafy Mahatratra Emilia Arsoa mirabanao tompoko ianao moa zany dia tapapiroana 72 zay no filaza azy 13 mai 72 inona aloha no azo ambara aloha momba n'izay hoe hitondranao ny anarana hoe tapapiroana 72 izay mba afaka fitinina kely ve mba ahafantaran'ny mpiaino sy ny mpiaino azy sy ny mpijery eny tompoko anterina aloha ny arahaba mba birarintso amin'ny mpiaino rehetrarehetra sy ny mpikirakira ny ato amin'ny MBS mpiaino sy ny mpijery maneran-tany satria hatrany ivelany ihany ko manaraka atsika eny tompoko de nanontany ianao hoe tapapiroana tamin'ny 1972 tamin'ny 13 mai izahay classe mandry tany amin'ny Sekoly Johnson tany Arivomamo tamin'ny fotoanandro de nentina tamin'ny tomobile zay protestante École Johnson Sekoly Mission izy io nitomina tamin'ny tomobile izahay de hoetsy amin'ny 13 mai anisan'ny sisapaty zany satria ery am'lona ery ny mpianatra milahatra amin'ny fampitatana de zay maty de rofina misy 3 efatra 5 de nyrofina miala de lasa indray ianao mioraka de makeny de ny eferesy mitifitra ihany ka anisany tam'zany ny tenanay mazava zay ka inona moa no natonga anao hoe amin'ny alalan'ny tononkalo no entinao zany miteny ny raharaha-pirenena sy maneho fanehonkevitra momba ny tontolon'ny raharaha-pirenena raha mijery momba anao ato de hoe ianao de mifandray akaiky tamin'ny rado na i Georges Andriamanantena inona ny azo ambara momba an'izay isaky ny am'izay na mpianatra tany amin'ny Sekoly Mission École Johnson tao Arivomamo izany dia isan-kerinandro i rado na i Georges Andriamanantena de tonga any mame an'izay fampianarana izay manao ny mindraikitra ny littérature tao amin'ny sekoly izy ary de voataiza tam'zany izay de nentina ny ena mandraka lehibe ako zao de tia manoratsoratra satria de tena azo lazaina hoe fanina nga zany filazana azy amin'ny tononkalo no soratandrado indrindrindrindra ny tononkalo zay nitolona fa anisan'ny tena nalaza mihitsy sy tena tiako ny tononkalondrado eo amin'izay tolona nataony teto amin'ny firenena ka ianao moa zany araka zany de hoe olotsotra
manaraka ny raharaha-pirenena ka maneho ny fijerinao amin'ny alalan'ny tononkalo. Efa nisy nomaninao ary eo dia ho alefantsika tsikelikely arak'izay le izy dia arahan'ny olona ao anatin'izany ary inona ary voalohany? Entoboko maro isafidiana reo fomba entina maneho hevitra. Ao ny lahateny tsotra, ao ny hira, eo koa ny hosodoko sy ny sisa be da be. Fa ho an'ny Emily Arsoa indray dia manasanao ako hiara-hiangoka amiko vetivety ny akantony tononkalo mitolona na antsoina hoe poème engazenga ny filazana azy. Enio ary ty nofinofo zaritena ity. Nofinofo zaritena, nofinofotry fa hoe ny foro eo razambe fahiny, ny rotsaka tandalambe nanao zaika be teny amin'ny 13 Mai fahiny, ny enga tetsy Analakely ambony notarian'ilay dama sy rain'ilay arivony rody be tsy fakahitana. Ireo notarian-drasoerina nisy ireo nidongy filanjana ka tsy vitsy izay niverina fa hoe tsy ampifanajana. Irana valina indray tamin'iny de voany tambery-tany aizaka lay enieny teo fahiny feno trano zavotany. De tonga ny fotoana iresaka amin'ireo vahoaka izao amindray manko vao iona ka tsy nitsitsy teny avoaka. Hoy ireo mena lamba tariky rabe zavana nilaza tsy ny ambahamba fa hoe mahay spito ny azavana. Reo tariky ny 7 de ny fosa be maso sady taonangasy aso fa verinonika daholo ny raha nalatsaky ny basy. Reo zandry mpianatra ho dokotera tamin'ny 17 jina tsisy nahateny ka nijery lera ny fampitaona hoe andao ody tafandrimandra. Oh la la, irainy salama raha teo pikabary zatrady ny toy ny hoiteo ny androko atoandro sahady. Satria nisy ny zaika be zany tamin'ny fotoana io zany tamin'ireo razambe ny foreo dia nisy araka zany koa ny fekevitra ka zay tena nisongadina ny araka ny aiky izy rehetrarehetra fa very sasaka ny mahamalagasy. Ireo zay nantsona hoe somary avaram-pianarana aza moa dia somary niataka kely tery anjoro firarazana tery ka nengetsana tamin'ny teny vahiny nanambara fa hoe zany mivokatry ny acculturation na koa hoe confrontation de deux civilisations et l'individu pris entre les deux safiotra zany. Hoy ny antsany Emily Arsoa mikasika izany. Malagasy very sasaka, vary mata mohaka tsy masaka, everina fa hoe mandroso saingy mikoroso, lazaina koa fa hoe mahomby saingy rambon'omby, fitafy fisainana indrisy endrika safiotra izay ny misy. Fo mampanahy mahaontsa mahavelona iahy, petatoko mpandrosoana ny an'ny hafa notompoina sadasada manantsoratra sady mifangaro voraka. Malagasy very anarana safotry ny fivoarana. Zao sise iza no menatsiny very sasaka tokoa ny akato ny fahiny. Randrana tsy mendrika azy akory nodonginy ny an'ny hafa indray ny an'ny teny indray no ariny. Fa tamin'ny teteza mitafarany teo iny koa de nisy ny aingam-panahy izay nanoarany Emily Arsoa an'ny Madagasikara ho toy ny sambokely tradoza zany. Tamin'ny teteza mety iny niarana hita isika fa ohatrany tsy misy tanjona embolana sa firy-volana moa ny lalàna tokony hoe aretan'izany hoe teteza mita zany. Nefa moa nihitatra be le izy ary tena 5 taona raha lasa mandaha anankiray mihitsy ara tamin'ny fotoana iny kanefany tsy nanana tanjona ohatrany tsy nanana ohatrany hoe nipetraka eto zay dia aleo aloha
ohatrany hoe mipetraka hamem-posy fa zara raha tonga eto amin'ity toerany ity de natao mihitsy a zay hevitra hijanona ny ela tamin'izany fitoerana izany de niainga ny aingam-panahinao de niainga ny aingam-panahy alefasindray ary nitsipilindea ho rendrika aviravirany rivodoza ty sambo kely tsara endrika raha misy kely de mamoza makaiza marina izy ity mba zoky ve ny manontany ary ronjonatsy apokary mitonjotonjo tsesy lany sendry zay tafiotra dala miriorosy miampanampana mizotra tsisy mahalala nampandeha nampitatana tsy fatatanjona ale fa tebiteby tabataba antsovonjo no an're dridridridry dradradratra tompo tolorom-panamory avanana ty sambo kelinay mba hiarina mba ho todo nylay seranana ny tondro avaratrao ny marina iny zany le resaka teteza mity iny nampiaingany teteza mitany na tonga an'le aingam-panahy na nanaovana aniny a tongokalo iny zany hoe isaky ny vanim-potoana zany ianao dia isaky ny vanim-potoana de mandinga n'le raharaha-pirenena de tonga le aingam-panahy de mahavita tongokalo a anankiray de vita ndray ny teteza mita de niainga tamin'inona indray anatin'ilay raharaha-pirenena ihany eny tompoko etsi-andaliny zany rehetra zany de mba nanomila tsofina tetsyseroa ihany ny tetsiteroa ihany ny mpanoratra ka nahareny tafan'ireo vahiny ary tafan'ireo vahiny reo a tany idilam-bato tany de zao no resaka ny fanaovandry zareo zany ndao ho any Madagasikara fa any tsisy hoe voarara mandeha ho azy koa ny bizina any sika no idongizina fa anizy Madagasikara malaza ho be arena tsara moa tena tompo-tany mbola velonao ihany Madagasikara ve to any malagasy hoe eny any malagasy hono saingy malagasy matombono aizaka anara-mba malagasy nefa de mangasy asy tsy mana tany ray di ametraha-palady nefa ao an-taniny razana lozy zany tena mazana fa nisy an'ireo malagasy voalaza hoe ambony toerana mihevitra ho fanamperana ay ve ka malagasy wimise voatapy maso volabe mitsara rana nosy ny avy natao tsara lalàna ndao amin'ny Madagasikara any tsisy hoe voarara fa any ndray isika indray ny tompony fongaritsika hatrany fotony reo mba nahavita indrisy de anyrahana milisy ka ny tanàna manontolo de ravana atao botolo arena tena mora alaina fa reo imise no ambakaina reo no saina miaro antsika omena kely de fa vita tainao ry zanahary ty nosonay ity fa marary sakano tsy androbitsony re voanto sy reo hoe ambony de tonga tokoa reo mivahiny tonga teto Madagasikara ry zareo zany araky ny mba resadresaka tafanataony tany ary dia ny tongokalo indray no aoka ilaza azy fa sao de mirediredy eto aho mpanambohitra tompo jereo ny tanketsako ifandrombahana amigisa nefa nge ny etaetako mba hiaina tsisy disadisy reo etraketraka tsy laitra fa ny tamboantsoko aza he ifandrotehana amigoaika tsy ainkintsony reno ale tompo ny tena loza sy angano mifona fa miantso tody satria de andro pararano no manafika ny fody zay rehetra no volena nosoparany valala nanatena iavy tena kanjo indrisy tsy hafa-ny ala ny gisa mihevitra ho fofosaina izy indray no avy feo ny goaika avy naka zeny laina lazay ny indray fa makaleo ny fody kevoka mijakymena tsy miady fa hoe mba mitady ny valala roaina fa mienaena
injato miandry ambavahady de nitoy oatra zany any le i zany le resaka fandrobana ny are-pirenena ny tenenina amin'iny ay sady misy gisa misy goaika misy fody misy valala misy valala endrika fandrobana ny are-pirenendrika fandrobana fotsiny reo ary tena mahalasa fisainana sy so ihany fa isika aloha zao matram'izao de mbola misy ihany ny fanantenana satria zany olona tsy mahana fanantenana zany de olona efa akotiny maty zany angamba hoe tsy misy tsony ny fanantenana mila misy koa farany zy tsy ho foana ny fanantenana ry tanindrazana malala o ry Madagasikara soa ny vahoakanao mifakahala ny jaly sy mahantra koa ry tanindrazana malala o ry Madagasikara soa re mpitondra veno dala sa zay mafilo zany hoe asambarana tao mbola nofonofo zany tsy mba hoe io manarangarana fa vao mainka mitomany re mpitondra ny fanesy papangola anaty katsaka ny vahoaka nefa resy nona sady hana sasatra zay tofoka memenina de lazaina hoe mpitsony donafana amin'ny lakrimozena tankana tsy mahateny intsony zay nay tenaiko horeare ho arim-bozona tokoa kinandro zay rehetra le maneno saoana avokoa taionao ry zanahary vahoaka maro miavy tena mila vonjy famarary ava aminao mifamonjena iny zany lasa todika any amin'Andriamanitra ny tena mitodika any amin'Andriamanitra ny vahoaka ary tena miantso todo mihitsy ary ny tena feon'le vahoaka fa tam'izany fotoana zany ratsy be zany ratsy be zany miantso todo zany amin'ny malagasy mafy loatra le fahorina eny tompoko de tia indray zany ahoana indray ty manaraky ty de tam'izany fotoana zany efa nisy ange ny varitr'olona tamin'ny taloha zany fa saingy ankehitriny manana endrika hafa ny varitr'olona tsy miafina amintsika angamba fa raha ohatra tsika ka mijery an'ireny le ohatra misy fifidianana misy zavatra tiana olanina de tena misy mihitsy ny hoe mividy raha ohatra manko ka tena hoe vatango zany raha ohatra vary telo kapoakany de efa mahavidy olona anankiray amin'ny hoavin'le malagasy ray manontolo misy zany tena misy zany amin'ny azo ambakaina mihitsy ary resaka 10,000 de efa mahazo olona anankiray zao am'izao fotoana zao am'le vokatra le fahantrana manko tena 10,000 na le tsorotsorotra kely fitaovana lambahoany sy ny sisa zay mihitsy ny tena tiako lazaina am'ty hoe varitr'olona ity anarivo taona lasa no ny sy ny varitr'olona ka natao antonasa saingy lefy no retolona taoriny Kristy de nivoatra ny tantara fa maro ireo filozofia zay samy nanana ny ambara ireo apôstôly moa nanore asa nanafarana koa be tokoa ny miovafo vokatry ny fampianarana fankehitriny zao ity andro fanatontoloana ka ny ara-teknôlôjia izay no iainantsika etona misy olany ankehitriny fa nirongatra indray ny varitr'olona fahiny zay nilozanahatra zay rehefa be ny fanindrina de nanaiky hovidiana maneriko ny tsy fahampiana ka ny mahaizy anao no rina io olona mahatonga an'le olona vidiana dia le tsy fahampiana le fahantrana isika ane raha ny fomba fijerika aloha de fanainina nampahantraina ary rehefa nampahantraina zany le malagasy dia moramora ny mimanipule azy am'izay tiana atao mitodika amin'ireny hoe voalaza hoe mafia reny isika am'izany resaka zany fa tena lazaiko anao fa anazy mihitsy ny ohatran'ny ezana zany zay apotika an'le mba orinasa kelytsika misy eto zany mba hahafahana mividy azy
ankolaka orinasany malagasy orinasany malagasy io chemin de fer inge ka anaovana commercialisation le tomobile maro be de natao mihitsy zay apotika an'le lagara dia lasa novidindry zareo asa inona indray ny anarany am'izao fotoana dia mividinyreo vahiny a dia afahany maro de maro ny tomobile miasa transport ohatra fotsiny zay fa maromaro ny azo be de be mihitsy ny azo ambara amin'io resaka varotra olona io ny tsy olona ihany akory no vidiny fa le orinasa misy eto amintsika eto tena tsindry azo lena be mihitsy zany ny tena zavatra ny ainana teto Madagasikara indray zany zao inona indray famarahana azy tya dia hoy za hoe inona marina ny marina de fanontaniana napetraky plato tamin'ny andron'i Jesosy Kristy zany hoe inona marina de satria reo jiosy reo zany tam'izany fotoana zany de hoe disy olona io tsy mariny olona io miantso an' Jesosy Kristy kanefany na i plato azy de la niaika mihitsy hoe de tsy hitako zay eloko ty olona ty nefany dia lazaina fa diso fa ny marina zany a de hoe mpitondra tony ahoana no ilaina eto amin'ity fireneny ity zany de nampiakatra ny aingam-panahy de miakatra indray le aingam-panahy alefa sary mpitondra tony ahoana no ilaina ankehitriny ilaina ve ny diplôma sa iverina amin'ny fahiny reo mpanjaka hatram'izay tsisy na de CEP nefa ny andro fahizay ny fitantanana voafehy isika tsy orolomanga rehefa alalana CCN saingindrisy misy banga tsy ampy ho ahany fahendrena teny ilaina ny fahaizana mba ho ento mampandroso fa zay tena tsy azo laizana de ny fahatahorana ny tompo miezaka amin'ny tsara marina samy ambaniny lalàna tsy mitanila mody amboarina na gasy na sinoka rana na ny amboko na ny anao rehefa vandana de kary zay rehetra meloka gadrao aleo hita miariary ao anatin'ny raharam-pirenena daholo zany tononkalo ambarany mpanoratra Razafy Mahatratra Emily Arso zany ono ao anatin'izay le hoe fijerena ny raharam-pireneny zay trany amin'ny fampanjaka taty amin'ny fanjanahantany tonga taty amin'ny fotoana fandehy tetezamita ny kitianao daholo le izy nanehoanao ny fomba fahitanao azy zany tsika zao ty amin'ny 2024 le iainantsika am'izao zany zay tena mbola hoe ady stolona le izy PPN io miakatra vidim-piainana tena tsy zakatsony ny mpitondra tsy misaviritaka fanala-baraka eny ambony estrady zany zavatra iainantsika ahoana ny ianao ve efa mahita ataoko hoe vision amin'ny hoavy eo zany raha zao ny fandehan-javatra eo ihany keo ny miezaka manome vahaolana hoe tena mila mifampiresaka amin'ny malagasy fionam-be-pirenena sy ny sisa ino fa teneny ny président Marc Ravalomanina fionam-be-pirenena andao iresaka zao tsika mbola io aloha ny ainana zao aloha tsika mbola io aloha ny ainana ny vahaolana hitako zany de izay hoe andao ifampiresaka izay fa tsy io fomba fiteny tanora taloha le aza mitondra baolina rery ianao zany mihevitra ny teny le zava-misy am'izao fotoana zany ohatrany hoe mitondra baolina irery io isala amin'ny hoe olona eny ambony terrain io baolina io ka tsy afaka ny hitondra baolina irery mihitsy ianao rehefa eny ambony terrain fa tsy mahafaty baolina sala amin'ny hoe foty zany io zavatra io ka mba enona ihany ny feon'ny hafa enona ihany ny tsikeran'ny hafa zany hoe ny tsikera tiako resahana tsikera be fahatany fa kritika manamboatra constructif
ka izay kritika mahanamboatra azy zay a izay ny tokony ilaina etsikera manatsara tsikera manatsara zay mihitsy ny mahalaza anazy fa raha ohatra ka hoe efa hitanao zao fa lalandiso ty mbola iny any mbotolo de tsy za tsy sanatry hoe makahala makahala vazaha fa ohatrany misy foana atondohako zany ny fankahalana ohatrany tsy hoe makahala botolo fa na io mondialisation io azany e de lazaiko anao fa efa nisy grevy tany an-dafy tamin'io ny tolona reo frantsay reo zany a hoe ajanony any le mondialisation io fa betsaka amin'ny firenena mbola tsy mahazaka an'io isika eto Madagasikara dia anisany victime angamy filazako azy victime an'io a fanatontolona io tsy hoe ijanony ianao de tsy mila fandrosoana akory ilaina mifandrosoana fa mila lanjalanjaina zany lanjalanjaina le izy fa raha mijery ianao zany hoe mandroso kanefany a raha mahita ny tanora ankehitriny ahako de gagagaga ihamy fa tohatrany tsy izy no mifehan' le teknôlôjia fa le teknôlôjia no mifehy anazy zay indrindra vao mahita olona kely ianao eny ambony bisy eny enaniny eny tsisy raha vita tsony fa de mifanakaiky aminao eo le olona fa tsy hitany ianao olona mifankalala zao fa de le kosokosoka amin'ny telefony ka zay tany ale zany hoe izy zany io mihitsy ny ohatrany hoe mibaiko an'le fiainana tsy no mibaiko an'le fiainana fa sitranevy avitana zavatra hafa mety mahasoa de lozana amin'ny mikosikosoka io foana ary tena adinay amin'ny zanaka amanjafy mihitsy io resaka Facebook io tenena mikosikosoka io kosikosoka tena aleo raha nga le teknôlôjia mba ho fehezina fa tsy ny teknôlôjia ohatran'izany ihany io vola io le vola zany a aleo tsika no mifehy vola fa tsy ny vola no ifehantsika zany mahatonga n'io resaka hoe tazomy aloha le toerana fa mivalala tsy indromandry ambavady ka atao mihitsy zay faratapiny mahita tsika volamena miondrana tsy miondrana ry tena mampalahelo e fa zay tsy tonga eo am'le toerana zany aloha de eo aloha mijery fotsiny fa ladina amin'ny tsara fanahy e zay le izy ladina amin'ny tsara fanahy fa misy tsara tsika hoa tsy very olomango tsy loazan'olomango tsika tsy hoe atao anaty sobika ray daholo akory a ny malagasy fa manga sy olomarina eny ary mamaraparantsika andriamato razafy mahatratra Emily Arso raha ohatra moa zany ianao a tononona hoe satria artista ao anatin'ny hoe artista ny artista moa zany tsara mampafantatra atsika fa rehefa tononona maartista azy izy a tsy asianan'izany Andriamato sy Ramato zany tsy fiteny zany Emily Arso tonga de hoe Emily Arso fa raha ohatra andray hoe amina zavatra hafa resaka zavatra misehatra hafa zany a dia tononona amin'ny anarana iray manontolo fa ny artista de tononona amin'ny tonga de le hoe anarana ny solona anarana zay le izy de mpanao gazety koa ohatran'izay mpihira moa zany de fa ao anatin'izany tsy fiteny zany hoe Andriamato lolo sy ny tariny tsy fiteny zany fa indraindray mantsysika mieritrehitra hoe nareo ohatrany tsy manaja olona tsy zay mihitsy le izy de ny mpanao politika koa raha tononona am'ma resahana am'ma mpanao politika azy dia tononona am'izay hoe anarany mpanao politika azy fa raha ny am'resaka hoe protocole arifenitra zany amin'ny lanonana ofisialy dia iny le misy an'le son excellence zao sy ny sisa son éminence izy raha ny amin'ny fivavahana any amin'ny katolika any zany a dia misy mila ay tsara mihitsy n'izay fa ndraindray tsika somary disefitra hoe nareo ohatrany tsy manaja olona fa rehefa hoe rado zany zao de hoe rado tsy hoe Andriamato rado na Andriamato zao ohatra Andriamanantena amin'ny mpanoratra azy tsetsatsetsy tsy aritra ihany iny fa entsika mamarana azy ary a inona no teny hoentinao amina mafisana an'izay a
hoan'ny mpiendry hoan'ny mpijery atsika ihany ko hoan'ny vahoaka malagasy na ny tatoerana na ny any ampitan'ny ranomasina manoloana izao fiainantsika tena enjana be zao. Ny etaeta zany a de arak'le voalazako teo de ny firaisankina atsika malagasy ka le firaisankina atsika malagasy io a tsy mirahina amin'ny ratsy akory fa mirahina amin'ny tsara zany ka io firaisankina amin'ny tsara io a inona moa le tsara marina mba aloha mba andeha marina daholo ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahantsika mandroso fa oka mba tsy hisy hoe ditanan'olona hafa ditanam-bahiny ao ambadika rehefa anasoan'ity malagasy ity isika fa zany a arak'le voalazako teo hoe raha mifo teo ny aingam-panahiko moa de hoe ny fo mihitsy ry zareo razam-be fahiny de gaga izy nahita antsika malagasy hoe mandroso nefa mikoroso gaga izy hoe maniry midina torambon'omby kanefany a zavatra tena tsy azo everina mihitsy fa raha to zao ka hoe misy ny fifidianana ohatra lasa miditra lavitra be manko tsika raha fifidianana tsy maintsy isy fifidianana tsy maintsy isy a kanefany a raha mba ataotsika marina re io e fa tsy tazonina irery le baolina zany atao am'izay tiana hoe tsika eto nge de sady manamboatra seza foana mamatsika seza manao inona sery blaona seza foana zay foana no atao raharaha eto fa le vahoaka madinika tena rariny loatra raha ohatra ka hoe mangalatra manao fitondran-tena tsy mahomby fa tsy voajery mihitsy ary io ara-tsosialy io re io inona ny azonao ambara momba ny tokoa aloha le ara-tsosialy zany a io ny tokony votoatin-raharaha voalohany fa malagasy naona zany tsy mahavita nininona fa raha am'izao ianao ny miditra kely ohatra amin'ny voatabia tsika zao mihinana voatabia raino hotel telo no voaka zay le voatabia zay de tsy hitako mihitsy zay tena hoe fandrosoana azo atao am'izany satria malagasy naona no iresahana ka rehefa naona malagasy rareraka ny nofo a mivezivezy ny fanahy ka rehefa mivezivezy zay moa fanahy inona no azo raisina eo inona no azo atao eo tsy misy eny ary soratsika ny mpanoratra Emily Arso ny tondran'izay fomba fijery io moa le tenentsika hoe samy manana ny fomba fanehoany hevitra ny tsirairay izay ihany koa no tena ilaina fa ny iraisan'ny maro aloha am'izao le hoe fahasahiranana sy tena hoe firenena latsaka any akady zao dia samy mitady hoe ahoana ny fomba ivoahana ao anatin'izay ary ny tsy mety ihany koa dia tsy maintsy pitserina vay mba ahafahana mitsabo azy rehefa hoe tsy mety dia tsy mety rehefa hoe mety a de tsara ho tohizana fa manahirana efa hita hoe tsy mety zao de mbola tadavany sasany tohizana ihany dia nefa le tohizana iny a lasa manaraka azy any amin'le tsy fetezana le olona marobe amatapitrisany ilay malagasy misaotranao Emily Arso tsy asiko hoe André Matotso fa tonga de zay mihitsy ny anarako mampanoratra amin'ny mampanoratra azy de zay mihitsy mbola ito zany ningam-panahy manaraka mbola itoy mbola santatra mbavarano reto mantsy ohatran'ny maizana ny tany amban-danitra reto nyteneninao reto fa mba hoe tony kalomba mazava am'izay ny rina mety azo eritreretiny zany ka ary misy mihitsy ihany fa manana ny fotoana moa zavatra rehetra am'izao fotoantsika zao am'izao androtsika zao de mbola andro pitolomana zao mbola ady zao mbola miadytsika zao fa rehefa kelikely raha ohatra ka mandeha amin'ny tokony ho izy mandeha ny marina manjaka ny marina jinona moa miainga indray ny aingam-panahy izy zao le marina io ary fa
tanteraka tokoa le sambatra toko izay zao nefa ny gina no sambatra ko malagasinao aveo ho sambatra tsy mety eny ary malagasinona tsy ho sambatra mihitsy miara manaky an'izay isika rehetra isaorany ianao ary mito ihany ny fandarantsika miara-manonja MBS radio madame ity fotoana ity araka ny efa nambara teo dia isehatra eto Clémence Rarnirina anarana tsisy vinamy maro zany tsy eto Madagasikara fa hatrany ampitan'ny ranomasina rehetra any rehefa hoe malagasy zany dia efa mahafantatra an'izany hoe Clémence dia inona indray no teneniny eo satria raha nomaly aloha zany dia nafanafana ny tao amin'ny commune Antananarivo tao namana faniry Razafy Manantany no iresaka amin'ny Clémence Rarnirina zany afaka minitra vitsy ny ambara fotsiny aloha zany zao ny resaka rehetrarehetra any dia teny Clémence hoe mila miala ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra dia namaly ny ben'ny tanàna hoe za tsy hiala osy dia eo zany le vahoaka etsy hoe ahoana ary zany ahoana ny tena hotoy an'ity raha dia fa io zany ny marina dia marina hatrany ary ny olona dia mijery ary mandinika izy ary mamakafaka indrindrandrindra hoe renivohitry Madagasikara izany ka dia izay no hoe lantomplasy tompivavy fa dia omena ny faniry Razafy Manantany indray zany ny fanohizana ny fandarana andraisany any Clémence Rarnirina faniry indao ary eny ary dia misaotra ny rina misaotra ny vahintsika Razafy mahatratra Emily Arsan tsotsotra mahafinaritra kely ao amin'izay endriky ny tononkalo hoe poème engagé zay no nentin'ny vahintsika teo zany dia isaorana ny am'ireo tononkalo zay nentiny tamintsika teo ny vahintsika moa zany fanresana teo dia ny mpanolotsaina ny tanàna eto Antananarivo Ramatoa mbola lasa foana ako nandray Ramatoa Clémence Rarnirina zay mpanolotsaina fatatsika tsara zany amin'ny ady io atao amin'ity tanàna n'Antananarivo ity izy no hiaraka amintsika indray zany satria misy vaovao maromaro zany tokony hifampiresana na zany na tsy zany ny tsara ho resana amintsika aloha zany taraina daholo sika amin'le resaka connexion zany ny Facebook sy ny YouTube dia nandeha kely izy teo dia tapaka indray akoatry ny efa hoe efa brouillé zalany amin'ny lalana rehetra any le MBS zany tena tsy mahazo tena miletika mihitsy sy misy manindry mafy mihitsy any ambadika any zany moa zany tena fomba fiady daholo zany dia zay ny zava-misy fa miezaka foana ny teknisiantsika atao amin'ny MBS mampandeha azy atsakany sy andavany zany izay hoe fandarantsika izay tena miezaka zay ary manao zay fomba azotsika azy nandeha izy teo zany dia tapaka indray dia mbola mijery ny fomba hamerenana azy zany ny atao amin'ny teknisiana ny MBS zany aty amin'ny foibe fampitana ny sary sy ny feo eny ary efa eto akaiky eto Ramatoa Clémence zay mpanolotsaina n'Antananarivo miarabanao aloha Clémence somary ny kotabaisina ianao vao maraina tena ao anatin'ny adidy amanandraikitra zay satria fantatra fa niarika fivoriana ara-potoana omaly mazamazana ny dona omaly ny aino ihany koa tsika ny amin'ny hoe inona ny ambaran'ny ben'ny tanàna manoloana ny adevitra rehetrarehetra dia nakarina ianao androany araka mifangatanay hoe mba hitondra an'izay mety ho fomba fijerinao taorina reny fionana ny fivoriana ara-potoana reny sy ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony ny ben'ny tanàna dia miarabanao tonga soary miarabanao Faniry Razafy Manantany dia faly miaraba ny mpanaraka ny fandaharana miara-manonja eto amin'ny MBS TV radio sy ny radio madame ny ity maraina ity dia faly ihany koa tafarisaka indray ato anatin'ity fandaharana ity eny ary ny rarangamba ny tonga dia hoe aopatsika manontolo mahakasika indrindra ny amin'ny hoe fitantanana ny tanàna n'Antananarivo ny SMGD na hoe Société Municipale de Gestion Digitale ny CNAPS rehefa miresaka amin'izay zany raha SMGD nyresana dia roa nyresana mahakasika an'izay ny fomba nananganana an'ity orinasa ity ary faharoa ny fifandraisany amin'ny CNAPS zany tao anatin'ilay hoe voatondro na voalaza fa findramam-bola 1,1 miliara ariary zany
tsy afa-be aloha anatin'izany moa ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo na ny commune urbaine amin'ny alalany exécutif na ny mpanatanteraka izany nanao fifanatrehana ianareo maly efa nisy fanazava-kevitra ihany nentinao sy lilira faralahy mpanolotsaina zay miara-dalana aminao sy ireo mpanolotsaina namana ihany zany atao anatin'ny fandarina sahy omaly fa mbola everina fa rariny sitsiny raha andraisan'ny mpijery sy ny mpiaino antsika fanazavana ny amin'ny hoe reny ny zava-misy ny vokatry ny fiaonana tonga amany raha azonao fitinina kely anatina minitra vitsy sy Clémence zany hoe nandritra n'ilay fiaonana omaly teo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina alohan'ny idirantsika ny adevitra tamin'ny valandresaka omaly alina zany. Ya, ny tenako moa araka ny efa fantatry ny mponina Antananarivo zay rabeko manokana moa zany mampanolo-tsaina ny tanàna dia efa nangataka tokoa namana faniry fasafasy. Zay mantsy le ialana am'le hoe zao hono, zao ndray hono. Satria samy milaza ho manana proof daholo mantsy na zana ny ben'ny tanàna dia zay no nangatahana hoe aleo ara hisy mihitsy ny fifanatrehana mivantana. Zay kosa aloha nangatahako zany hoe mba fanatrika mivantana ohatran'izao fandarana eto amin'ny MBS zay mandeha mivantana zao. Dia eo zany ny vahoaka no itsara hoe iza no manana marina na iza no manana ny diso ao anatin'izay. Ny raha tsika nahita nefa ny farana metraka fepitoana hoe mba ao anatin'ny efatrandro miandry anao andre matoa ben'ny tanàna dia tsy nanao an'izay fasafasy zay izy. Dikan'izay zany omaly dia fotoana tokoa irika iray lehibe na ahafahana tena hoe mifanatrika taminy ary niantsona ny mpanao gazety sy ny olona rehetrarehetra zay tany tratrantso moa zany hoe tongava manatrika mahita mivantana ny hoe inona marina ny zavatra mety mitranga mahatonga le fifanololana eo aminay rotonta. Rehefa nandeha ny fifampiresahana dia ohatry ny fandaminana rehetra moa rehefa ao anatin'ny filan-kevitra dia miteny aloha mpanolotsaina dia mamaly ny ben'ny tanàna. Dia nametrahana ny fanontaniana izy zany mikasika an'ity SMGD ity nisy ny fanontaniana napetraka mikasika ny hoe iza moa zany le rabesahala izay membre ny CA ao anatin'io conseil d'administration io membre ny CA ao amin'ny SMGD io dia mivaly teny dia hoe rahalahiko izy. Ary reny hitantsika tao anatin'ny fandarana omaly alina reny mbola namafisiny hoe inona moa ny olana fa mpanolotsainako manokana izy. Eny mety tsisy olana raha mpanolotsainanao manokana na rahalahinao na dadanao na tsy fantatro. Mialatsiny aloha ifonako fa efa tsy otsony indrainy fa ny tiako tenenina hoe tsy hoe akory le fidiran'ny fianakaviana ao anatin'ny orinasa anankiray raha anazy ny olana fa ny olana dia ilay hoe orinasan'ny commune le izy satria lazaina fa 100 isanjato an'ny commune urbaine Antananarivo. Ilay orinasa dia nefany dia misy fianakaviana ao anatiny. Ary tsy vitan'io ihany le hoe rabesahala izay ny valiana omaly araka ny teneniko teo fa misy koa ilay hoe gira zafin-dralambo. Iny moa zany ny teneniny ary ekeko zany ka za tsy nafantatra mihitsy hoe talen'ny kabinetra ny commune ka le gira zafin-dralambo talen'ny CEA ao zany fa endrika moa zany tena fantatro raha za manokana hoe ito ny talen'ny kabinetra ay zany iny zany le gira zafin-dralambo dia iny koa zany ny teneniny hoe izy koa ao anatiny ilay SMGD dia sady directeur de cabinet au niveau commune izy zany no membre ny CA eo amin'ny SMGD. Dia nefa lazaina zany fa hoe orinasan'ny commune io zany le mampametra-panontaniana hoe inona ity fomba fitantanana ity vao maika manamafy an'ireny ampamoaka efa entsika tetsy tero reny. Ankoatran'izay le membre ny mpanolotsaina ihany koa satria manao hoe misy mpanolotsaina zany ao anatiny ao dia ireo membre ny mpanolotsaina ireo dia mpanolotsaina IRK na mpanolotsaina miara-dalana aminy eo anivon'ny combat zay ao anatiny io CA io ihany koa zany. Zany hoe zany le izy raha tsorina dia kitranao trano be andry zareo le ao anatin'ilay SMGD. Zay aloha zany aloha ny vaovao reanay omaly. Momba le mpanolotsaina moa zany tsy nampahafantarana anay mihitsy iny fa rehefa nandehanaka any amin'ny ministèren'ny fitsarana akonaka ny registre de commerce ny SMGD io dia teo vao nahita hoe ay ve reto aby ny ato anatiny na dia misy ary mifangatahana tamin'izany fotoana hoe avoay le anarana dia tsisy namoaka le izy. Zay zany le mikasika le izy omaly izy mbola nanamafy hoe SMGD dia nontrosany le vola teny anivon'ny CNAPS. Zay zany le communication ary voiziny foana zay zavatra zay nefany za kosa dia miteny fa ny commune nindrana ny vola ny teo anivon'ny CNAPS ireo mpiasan'ny CNAPS ireo izay niakatra fitsarana mihitsy noho ny famoahana ny vaovao tamin'ity resaka hoe famoaham-bola tsy ara-dalàna teo anivon'ny CNAPS ity dia nanizingizina teo anatrehan'ny fitsarana hoe marina avokoa ny vaovao navoaka ary manana zo izy ireo mamoaka an'ireny satria miaro ny orinasa izy miaro ny fiahiana ara-tsosialy izy miaro ny mpiasa malagasy izy.
tsy nahazo ataontsika hoe raha afaka no fisalasalana mantsy tsy atao hoe sazy be hoe sanatria vavy hoe nahazo sursis na hoe niditra ponjary zareo tao anatin'izany famoahana an'izany vaovao zany a fa dia zay zany le vaovao ary manizingizina ho ary mpiasan'ny knapy zareo fa tena ny commune nanindrana ny vola ary misy ny proof zay mantsy le teneniko hoe samy milaza manana proof fa ny fasafasy ihany mahavaolana saingy tsy nety nanao an'izay fasafasy zay ndray matobe ny tanàna zay zany le izy a de karazana hoe fifamalina mihitsy zany entre anay satria tsy maintsy tonga ny fotoana tsy maintsy nampahafantarana anazy kosa hoe retsoretsoretiny ny vaovao avy aty aminay de za moa zany niteny ny namana Arina Rabe Mananjara teo hoe za mangataka ny fametraha-pialany be ny tanàna de namafisiko teo mihitsy hoe za mangataka ny fametraha-pialany ya iny zany ny mahakasika an'le fiaona maly izy moa zany namaly tsy ala mbola sy tapitra de membe folo andro mianareo zany a mianao indrindrandrindra de hitantsika eo moa zany satria mivoatra be ny raha ao anatin'izay de membe folo andro zay fa nanao valandresako amin'ny mpanao gazety Andriamatobe ny tanàna omaly tena ohatrany hoe zavatra ngeza be mihitsy no resahany satria tao daholo ny fahitalavim-pirenena tao anatin'izay a ny fahitalavitra teto an-tanàna tsy miankina anankitelo be zao satria mifahafantarako azy tonisy Real TV plus asa vehivavy nandefa sasy nandefa eny mety rosa telo de ny Arivo radio mazava ho azy iny amin'ny commune iny zany hoe dikan'izay zany anao tena communication tena ambony be mihitsy izy matona anao an'ilay valandresaka miara-manonja zay manko ny endriny iny zany valandresaka miara-manonja de tao anatin'izay izy no niaro tena mahakasika an'ity SMGD ity mahakasika indrindra an'ilay findramam-bola 2.1 miliara zany ny tena nisongadina tao anatin'ilay adevitra aloha zany de hoe ny fomba niarovany an'ilay SMGD de eto averiko mihitsy ty fanontaniana ity zany Clémence ny amina hoe tena tsy nahafantatra amin'ny fisin'io findramam-bola io tokoa ve ianareo mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo ary anisany tsy nahafantatra mombamomba n'le endriky ny fananganana ny forme mihitsy anty SMGD ty zay orinasa raha ny tena marina fa horesantsika rehefa aveo izy orinasa tsy miankina ao anatin'ny commune urbaine Antananarivo na de miteny ary ingabe ny tanàna hoe tena ny commune Madidio io de ma-société anonyme azy de orinasa tsy miankina io kanefa dia maka ny 300 ny recette miditra ao anatin'izany commune Antananarivo renivohitra izany fanontaniana hoe zay ve nahafantatra eo misy mantsy le adevitra zay zany manizingizina satria hoa zay ny vaovao marina fa ny commune nanindrana ny vola ka raha ny commune nanindrana ny vola de mipetraka le fanontaniana hoe au courant ve zahay de zay zany tsy au courant an'io zavatra io mihitsy tsy nampahafantarana anay mihitsy io ny hany fotoana nampahafantarana anay an'io de tamin'ny session talohan'izao session ordinaire zao zany hoe fijeriko azy efa nivoaka tany hoany io ampamoaka io mety efa nisy au courant tany hoe mivoaka daholo nisy fuite le dossier de tsy maintsy izy zany ny révélé teo anatrehany mpanolotsaina satria ny tao anatin'ny ladinika tokoa ny SMGD tamin'izay fotoana zay de tamin'izay fotoana zay no tenenina anay hoe mikasika ny SMGD de nindram-bola tamin'ny knapy sa ny CUA ny commune urbaine Antananarivo nividianana ny Easy Park averiko tsara mihitsy zay nindram-bola tamin'ny tao amin'ny knapsa ny commune urbaine Antananarivo nividianana ny Easy Park ataoko angamba fa zay mantsy le teneny be ny tanàna hoe mbola mila marinina ny amin'ny Easy Park izy mody mitapy sasaiko tsony fa miala tsiny fa tena maheno tsara mihitsy zahay ary afaka mijova volombelona am'izany ny mpanolotsaina maro be zay niakidriatrika teo afa tsy nierika mazava loatra sy ny mpanolotsaina miaraka aminy fa zay mihitsy ny teneny ary mbola namafisy Ndramatola Latiana Ravololomanana mihitsy zany hoe zao sany aoka zava-tsara amintsika mpanolotsaina fa mba tsy siny resabe fa ny commune urbaine Antananarivo izy nindram-bola nividianana ny Easy Park namafisy mihitsy hoe zay le izy Andriamatobe ny tanàna de namaly be ny tanàna hoe zay le izy vetivety teo vadika daholo le version lasa lazaina indray fa hoe tsy nividianana ny Easy Park fa nanaovana digitalisation ihany ko vetivety teo tsy ny commune indray mividy fa ny SMGD no mividy azonao de misy 3 version zany zay misy 3 version farany ndray mbola Lalatina Ravololomanana ihany namoaka anazy miala tsiny fa ty tena raha tanàna de allo marina no ipotra hitantsika satria efa naseho antao anatin'ny fandarana ny fahitalavitry ny APC zany tamin'ny vaovao ozy indray izy hoe an commune zany nanao caution morale caution morale nefany
raha mijery anao teo satria nytononona teo le hoe na moa zany fifampitsarana vola eo amin'ny commune sy ny SMGD de mazava be ao anatin'le contrat fa hoe anjara ny SMGD no mitady ny famatsim-bola ividianana ny izy parka za aloha tena misitrika mafy mihitsy amin'ny soratra zany tompoko zay ny voasoratra ao anaty contrat ka aza resana digitalisation mihitsy aloha zany zay mpanolotsaina satria contrat anankiroa le izy ray fividianana ny ray resaka parking de ray resaka hoe recette communale ka ao anatin'le recette communale tsy misy mihitsy ao hoe andeha hitsosa koa ny SMGD afahany manao an'le fitakina an'le recette communale fa ato amin'le contrat anankiray mikasika ny parking no misy misoratra mazava hoe indram-bola ary misoratra mazava hoe ny SMGD ny ina moa zany ny SMGD no hitady ny famatsim-bola ividianana ny Easy Park misoratra écrit noir sur blanc zany zay zany le tiako tenenina hoe ka raha am'izao fotoana zao miteny ray hoe digitalisation mandainga raha am'izao fotoana zao ndray no miteny hoe tsy ividianana ny Easy Park le vola mandainga zay zany le zavatra mila ahitsy aloha zava mvahoaka an'Antananarivo le zavatra misy ao anatin'izay fa lainga be koa le tenen'ny be ny tanàna fa zay mody tsy mihaino zay ara tena mihaino be mihitsy tena attentive be mihitsy zay vo izy no miresaka hoe inona ndray zany resahany zany de zay zany le mikasika an'io resaka io ozy izy ianao hoe le forme-ny SMGD ve nampahafantarina anareo zay neneny tena mavarina na manafaniry zay zao am'izao so ihany aloha ary isorana ramatoa fa nierisoerinay vo zay vo nahalala hoe ay ve misy an'izao zavatra zao any hoe nitrosa hono ty commune zay koa mantsy tamin'iny vo nafantatra satria le affaire knapsa nampongatra an'iny teneny fotsiny mantsy zany zay tamin'iny hoe indram-bola ny commune na nividianana ny Easy Park de ohatrany hoe zay koa moa tsy mahazo mametraka fantanina indroa ao amin'io lapy io fa ferana zany fa fana mametraka fantanina de ohatrany hoe tsy de donc les constitutions le SMGD tsy fantatry ny mpanolotsaina tsy de nitikeanay kosa aloha zany le izy après am'izay mivoaka ty raha ty teo am'izay vao hoe ary io zany le niteneniny tokoa de zay no natonga nago zany tsy maintsy nampafantatra anazy fa ny fametrahana an'io SMGD io efa niresahako zany tamin'ny be ny tanàna tamin'ny fotoan'androny hoe fangaro reto société reto kosa satria tsy io ihany ane le société misy SMEV any misy SMA any mbola misy SMDI moa inona le anankiray koa de reny rehetrarehetra reny dia société en commune daholo fa raha nanangana ny reny ny commune de tsy maintsy mandalo mpanolotsaina an-tanàna satria ozy ny article 15 ao amin'ny loi 2014-020 hoe établissement locaux toute création d'établissements locaux doit passer par le conseil municipal. Zay zany le izy de tokony nandalo tao aminay fa tonga zany le izy de hoe reo ny contrat ka ao amin'ny commune moa zany ao aminay ao amin'ny filan-kefitra zay rehetrarehetra mandeha ao de lany avokoa mampalahelo le izy aloha zay zavatra rehetra mandeha ao de lany de passoire mihitsy de nalefa ny tao zany le izy de lany le contrat de fa nitsotsotra izy zany falery hoe io fa lany tao le izy fa raha hoe ny fananganana ny SMGD izay étape tokony nandeha alohan'le fandrosoana an'le contrat tsy nandalo tao aminay ino manko resahany zany hoe nomenareo an'lay délégation de pouvoir izy tamin'ny 2020 de ino nataony motera entina ilazana fa efa neken'ny mpanolotsaina ny findramam-bola de neken'ny mpanolotsaina mazava azy nisy antony SMGD tony zany tateorina le délégation de pouvoir aloha zany ifaniry azavaiko na ame fanomezam-pahefana anazy tokoa izahay fa le fanomezam-pahefana amin'ny resaka fitrosana fa ozy izy ny texte hoe fanomezam-pahefana amin'ny fitrosana raha toa ka misoratra mazava ao anatin'ny teti-bola ilay antom-pitrosana de ao anatin'ny teti-bolanay zany misy ao hoe emprunt de eo zany misy ligne raha ohatra zany izy ka nindrana ny 11 milliards ka tamin'ny anaran'ny commune de tokony to hoe emprunt 11 milliards ariary teo fa ny teti-bolanay nanomboka 2020 2021 2022 banga fona tsisy emprunt ao dikan'izay zany le délégation de pouvoir resahany io ininy anodinana saim-bahoaka io hoe nanome délégation de pouvoir izahay fa afaka mitrosy izy de lainga zany zay satria tsy nampahafatsisy ao anaty teti-bola kosa zany le 11 milliards tsy tokony miteny an'iny kory zany izy zay zany le izy de rehefa aveo am'izay zany izy miteny hoe délégation de pouvoir za ragagana ianao niny alina hoe délégation de pouvoir tamin'ny taona firy maninona de service za manokana zany de za miala tsiny fa ny anahy fantatro de zao toute création d'établissement locaux tsy maintsy mandalo municipal nanangana société izy de tapitra treo zay le izy na niteny ary izy hoe ka nankinina aminazy ane gestion en parking non de tsy maintsy mandalo conseil municipal zany ko volam-bahoaka ane kirakirainao amin'ity parking tsy maintsy mandalo conseil municipal zany fa ny tena
fahotana mamoehatra tsy haiko hoe misy fahotana mamoehatra sy mamoehatra fa tia tena mamoehatra de ilay volany commune mihitsy ilay recette communale mihitsy no tangosan'le SMGD de zay zany anjaran'ny SMGD rehefa avy eo manome parent commune hoe tia zany ohatra hoe mandray zany izy ohatra hoe tsy fantatro ataontsika 1 milliard 300 millions lasa le SMGD 300 millions zany laisy le SMGD de ny 700 millions zany no ameny an commune FMG zay resantsika zay ohatra de zay le fantaniana hoe fa de piasa manao ahoana loatra ty ao am'le SMGD fitaovana manao ahoana loatra koa no ampiasay le SMGD fa nga tsy vita ampiasan'ny commune zany teo aloha tsy vita ampiasan'ny commune zany zavatra zany no tsy maintsy akinina amina société ohatran'io le izy ary hany koa de efa mampametra-pantaniana fa miteny an'izay ianao fa niry hoe raha anangana société SMGD satria mantsy ny fampanantenana kosa aloha iverenana le fampanantenany fo anatsika n'izy parka de averina amin'ny commune ny fitatanana ny parking zay mihitsy ny tamindray ka rehefa foananao zany le izy park na hoe négocier tany ianao ny amin'ny hoe foanana le contrat de averina amin'ny commune madidio ara le izy manana ny compétence-ny manana ny fahaizany ary raha tsy manana an'izany de formé hoe reo mpiasan'ny commune reo ahafana mitatana ny parking azo ny assurenany ohatra hoe naka inona moa zany ny atsonany reny hoe le pampanao fampiofanany tony nanao renforcement de capacité ho an'ny mpiasan'ny commune ohatra de reny nangalana vola de nampadalovana tao am-panolontsaina hoe nanao recyclage raha ohatra fa misy may ao ohatra de zay no natao de tsy very ny volan'ny commune fa le zavatra misy zany zay oa le hoe zarazaraina le volan'ny commune inona zavatra mitranga am'izao fotoana zao na manafaniry tsy voaloha ara-dalàna ny volany karaha mampiasa tarainy reo mpiasan'ny commune reo zay 35 vao mandray vola ndraindray 34 ndraindray 33 ny prime izay isany mba hoe ny sitrahan'ny mpiasa teo aloha hoe mba mahazo prime indroa isa-taona fa raha fa keliny tsisy afa-tsy indray mandeha sisa ary efa angatakatahana be mihitsy raha vao mahazo lasa mijaly zany le olona le olombelona tena mampiodina an'le commune no inona no zao fitatanana tsy mandeha amin'ny lohan'ny zao ia ny tranga ohatran'izao manko zany rehefa mijery an'le fomba fananganana an'le SMGD de tsy établissement public mihitsiny zany le SMGD ka hoe manana fahefana afaka anangona etra rehefa mijery an'le statut hita atao anatin'le registre de commerce zay mino fa manana an'izay tokoa ianao dia société anonyme le SMGD dikan'izay société anonyme zay dia tsy miankina zany kanefa tafiditra ao anatin'ilay commune urbaine Antananarivo renivohitra zany ilay fomba fananganana azy ihany koa zany satria mazava ho azy tsy manana an'izay fahefana eto manko ny adefitra mbola ohatran'ny hoe parking fa le zava-doza anatin'le izy de hatrany am'ireo inona moa zany tony impôt foncier sur les propriétés bâties izay vola be mihitsiny ny occupé volarana voalohany amin'ny fampidiram-bolan'ny commune be de ao anatin'izay zany hoe ty zany le adefitra ohatrany hoe mbola izy park SMGD le parking fa rehefa tena mitsofoka tena mino afa efa manomboka miasa le SMGD satria le fitaovana le local sy ny sisa efa manao mise en place zareo atao anatin'le création le société fa mahavarina an'izy ao anatin'ilay zay resantsika zay de ny amin'ny hoe tsy nentina teo anivon'ilay mpanolotsaina ary raha nentina ara lizy tsy fantatrao hoe anao création na société lay commune raha ohatra anazy fankataovana de anao appel la manifestation d'intérêt de miantso ny rehetrarehetra zany le commune am'izay fotoana zay hoe izany lina fa anao société zay a caractère ohatran'izao ny eritreretin'ny commune urbaine Antananarivo anaovana azy dia reto avy no rôle sy attribution voalaza ao anatin'izay na le mission zany fa tsy nanao an'izany le commune raha mifahafantarako ny fanazavany Clémence teo faharoa zay resahan'izay ary fahatelo raha ohatra li zany eo manko ny adevitra tsaroko tsara Clémence tam'le nananganana an'ity izy park aty adevitra be teto Antananarivo renivohitra rehefa adevitra be tam'izany fotoana zany de hoe isy société zany privé zany hitatana amin'ny parking eto Antananarivo renivohitra de adevitra be mihitsy miteo anivo ny mpanolotsaina an-tanàna sy ny exécutif tam'izany fotoana zany lany le izy tsangana le izy park zany ino mbola adevitra hafa ny manodidina am'izay fa zao izy park fotsiny ary zay maika fa hoe isy société ohatran'izao zany nitsangana eo anivon'ny commune de ny olana ao anatin'izay zany rehefa manangana ali zany koatra hoe nahazo an'le délibération zany ny eken'ny mpanolotsaina li izy le SMGD io tiako teneny io de mandeha zany le arrêté nalainy le maire ali suivant les délibérations de nandeha am'izay le appel iny koa tsy maintsy an'le mandeha le contrôle de légalité makaty amin'ny préfet de police
satria ny solon'ny miasese aty amin'ny fanjakana préfet de police avy eo le izy mandeha am'izay le appela manifestation d'intérêt raha ohatra le izy ka accordé avy aty amin'ny préfet de police zany rehetrarehetra zany mbola mandeha iny rehefa avy eo makany amin'ny intérieur makany amin'ny trésor sy ny rehetrarehetra ahafahana manangana an'le orinasa satria orinasa tsy miankina fa zao tsy manana anefa io andraikitra aka etra satria zay nge izy société anonyme na constitution le conseil d'administration eo anivony zany ara nisy tranga anankiray Clémence mikasika an'le samva ny fomba nananganana an'io samva io satria etra avy any amin'ny jiramangeny makany samva de inetra iny zany tsy maintsy niporofona amin'ny alalan'ny taratasy amin'ny établissement public azy tamin'izany fotoana zany de misy olo tena avy any amin'ny ministère-ny rano ny aménagement ny ministère-ny angovo ny ministère marobe ny solo tena tao de zay no ny représenté tany amin'ny CA zany fa zao rehefa nysotomony zareo le samva lasa SMA de manana société anonyme de eo le adevitra am'izay am'izao fotoana zao zany hoe ny privatiser n'le commune tsikelikely ve zany le andraikitra maro be ao anatiny tia commune ty de io zany zao lasan'ny SMGD ty le smevony resahanao koa hafa le SMA zany am'izao fotoana zao koa hafa iny nefa misy hetra iny tonga de automatique mirotsaka an'le vola de io zany zao diversion ataon'le commune raha mijery an'liza Clémence manampy any amanko satria mba nanara-maso kely de maha-olo-pirenena manko ny resaka kely zay le diversion zany de hoe délégation de pouvoir mazava iny fa le diversion anankiray mampame be le parler pour ne rien dire inona zavatra resahany le gestion an'le commune teo aloha ny toy ny anodinana ny resaka avec le 300 pages le ny tantanan'ny commune fa izy tsy te hiaiky ny am'le hoe tsy nentinge le fomba nanganala an'le 11 milliards le constitution na création le société SMGD de eto zany am'izao fotoana zao tsy mbola tapitra moa le 10 ahoana mba fomba fijery ny piasan'ny commune ireo ve Clémence amin'ny mampanolo-tsaina anao rehefa tena fonctionnel miasa tsara na opérationnel zany le SMGD mino fa efa mandeha izy zany zao de makaiza le piasa reo piasa reo ihany ve ny tantan'ny SMGD ndray sa amorona piasa vaovao sa isy compression ndray raha ny vaovao farany rehako aloha mikasika ny SMGD ary nazahoako MP zay zavatra zay de hoe misy piasa eo anivon'ny direction an'ny ressources financières izay nafindrany amin'ny SMGD de teo zany nanomboka napitrotra an'ireo piasa reo hoe fa ahoana mihitsy moa zay de tavina ifindra any amin'ny SMGD zany nefa zay piasa ny commune teo zany nanomboka napitrotra an'ireo piasa en commune reo am'izao fotoana zao ary zany indrindra no antony mahatonga am'izao fotoana zao hoe le mpiasa ny commune zany raha ny fitantara sy ny fitarainana izy efa be dia be izy tonga aty aminay mpanolotsaina ny tanàna dia efa hoe tena feno koa ny kapokan'izy ireo mpiasa aloha zany voadona voalohany koa anatin'izao piasa koa ny tena voadona voalohany satria vola ny resakako ianao mikarama mazava loatra fa tsy maintsy jerenao hoe ahoana ny isam-bolana satria ny mpiasa ny commune ny isaky ny 22 no tokony mandray karama de mazava loatra zany rehefa taratara iny de amin'ny mampiasa azy de tsy maintsy mieritreritra izy hoe fa ahoana inona ny olana eny anivony zay resaka fitantanam-bola izay fa ny fivoahany marina momba ny tony resaka SMGD tony de tena nampihiratra ny mason'ny mpiasa ny commune urbaine Tananarivo ohatr'izany koa zao resaka ny SMA ianao ohatr'izany koa ny SMA io tsy SMGD mantsy ohatrany hoe focalisé be ihany tsika fa za koa de efa niteny hoe samby va ekena ary fa naveriny fanjakana aty amin'ny commune ny fitantanana ny fako de nanangany teo anivon'ny commune satria mantsy hoe service de maintenance de la ville de Tananarivo ny samby va de rehefa aveo novaina an'io SMA ndray SMA io de natao société municipale d'assainissement rehefa nijery tany amin'ny ministère de justice naka ny RCS io koa de ohatran'io ihany société avec conseil d'administration misy pitay de ao anatiny aloha raha matola latina Ravolomanana aloha fantatry ny vahoaka zany fa membre ao izy de ohatrohatr'izay zany le zavatra tiako tenenina hoe atao mitovitovy am'izay daholo zany le fitantanana le niteninao teo le service le ohatrany hoe externalisena zay ngamba ny tenenana anazy amin'ireo société reo de zao zany zavatra misy ao anatin'izay lasa hoe tompony mangatakatiny zany ireto le piasan'ny commune ireto de zay no mahatonga ny zareo io am'izao fotoana zao menimenina ary raha miresaka sika hoe vola ihany de raha mijery aloha zao le SMGD manokana
mitovitovy daholo le izy rehefa nijerevako le izy na manafaniry 10 millions d'ariary daholo ny reny capital de nefa zany ahoana moa zany satria raha hijerevantsika le trosa satria any zany idina odina any ny sain'ny vahoaka hoe SMGD nindrana zany de mangina daholo nareo rehetrarehetra 10 millions d'ariary ve de tokony azo 11 millions d'ariary na trosa tsy haiko aloha zany ny fonctionnement na hoe capacité de négociation enjana be natao lehibe ny tanàna ka nahazony 11 milliards d'ariary efa namerim-bola hony mety fantatra ve zay Clémence zany hoa tsy nampafantarina nefa rehefa mivoaka zao resaka zao vao mody miteniteny daholo ny rehetrarehetra de hoe efa manomboka mamerim-bola zay zao tany amin'ny fahitalavitra rahavaviny nahitako an'izay zao efa manomboka ny commune mamerim-bola sa ny SMGD ny SMGD aloha zany lazainy fa mamerim-bola tamin'ny voalohany aloha izy natao flou efa mamerina ny vola amin'ny knapsa iza zao zay hoe aveo niova tamika le communication ny SMGD mamerim-bola zao nanomboka tamin'iny nantenen'ny alina février ndray zany nanomboka namerim-bola zay zany le zavatra misy de ohatroatra zay hoa niainga tany am'le resaka anamantsika hoe reny vola de mampametram-panontaniana zany hoe orinasa 10 millions d'ariary ve no lazaina fa reny volany de afaka mitrosa 11 milliards d'ariary ary ny knapsa de efa mazava be koa ny tenen'ny randrana syndikaly ny eo anivon'ny intersyndical ny knapsa sy ireo rehetrarehetra zay mahafantatra ny aty vilany knapsa fa tsy mpampindram-bola ny knapsa fa mpanao placement hoe na manao bon de trésor na mividy volamena de iny napetraka mitsatoka eo zany le vola tsy mihetsika fa mitombo ampitoerana apart le hoe investissement mety manangana trano izy de iny ny zavatra zay fa ny ato zany tonga de hoe trosa de tonga de nanjavina le 11 milliards de misy mamirina tsikelikely eo rehefa aveo zay zany le manque de transparence mauvaise gestion mety tonga hatramin'ny resaka corruption népotisme ao daholo tsy haiko tsony zany fa tena hoe BDB ao anatin'izany rehetrarehetra zany conflit d'intérêt zany rehetrarehetra zany ao anatiny avokoa ka zay indrindra no antony teny mantsy ianao tery aloha ianao nangataka ny fametraha-pialany be ny tanàna za tena miteny mihitsy moa ary amafisiko zay hoe za tena mitaky ny fametraha-pialany satria efa tena hoe ozy ny teny frantsay hoe goutte d'eau qui a fait déborder le vase fa tena efa tena atraty le erreur atao anatina roa taona monja tena misesisesy be loatra zavatra rehetrarehetra mety hoe afaka hoe ny teny mantsy izy hoe afaka mametraka fitorinana ianareo hoe raha ohatra ka misy tsy mahafaly anareo fa mialatsiny kosa fa le ratsaronao tsara nisy an'le fandravana trano nataony teny anala mahitsy izay tena tsy manara-dalàna nandraisan'ny arrêté samrely izay tsy azony atao arrêté de démolition nitory reo olo reo na tsaro tena ho victime fa ny dossier any be ny tanàna nakao amin'ny parquet nakany amin'ny polisy natsipony parquet nakany amin'ny natsipony polisy nakany amin'ny INSPN moa ny inspection nationale amin'ny polisy natsipony taty nakany amin'ny ambodanina ndray azy aveo naveriny amboda tany amin'ny parquet tany anosy vita nanjavina tsita tonga de ohatr'izay ahoana moa mbola atokisanao an'izany hoe matoa izy mantsy miteny an'izany orienteny anao akany amin'ny fitsarana de resy lahatra izy fa andresy izy ihany zay no mahatonga ana miteny efa feny kosa le izy aoka zay zay zany ny antony mahatonga le antso nataoko maly zay efa antika am'izay ako am'le hoe misy an'ty tsy haiko efa misy herinandro ve zay Clémence le 15 jours napetraka ao zany par rapport amin'iny zany de hitantsika eo hoe ahoana iny moa zany izy zany lehibe ny tanàna zany efa nitondra le valibotana zany tsy ala de efa miseho koa le mpamono afony zany le tsy niteny mitsy hatramin'izay le niteneninao hoe any anatin'ny conseil d'administration NSMA le mpanolotsaina anankiray ary tambadiko nomaly afaka maly efa nanomboka ny teny zany le mpanolotsaina niarany le fitantanana an'le commune zany fa na izany natsy zany eo am'izay ara le am'le hoe raha ohatra zany dila le fepotona ianao moa zany miezaka ihany ianao amizarany communication andrehetra akoatra mpiasa mahita fivelaran'le adevitra makany ny olo-pirenena ve ianao zay tena anisany mandovola ary raha misy menimenina mikasika n'ity resaka hoe IFPB ty na resaka etratrano ty teny vahoaka tompoko minisa menimenina efa mba misy ihany ve tonga saina le vahoaka mba mifanantona ihany aminareo mpanolotsaina nindrandrindra ianao iny moa be ny tanàna omaly raha miresaka Facebook teo de ozy izy hoe vitsy anisa oziny mpanao Facebook za manokana tsy manao tsinotsinonanizaniza fa zay rehetrarehetra maneho hevitra de enoko ary jereko avokoa ka raha Facebook zao zay hitako hoe moyen anankiray aloha ahafahana tena maneho hevitra akoatran'izay ny
émission radio izay ekaran'ireo iresan'ireo olo-pirenena araka ny teninao amin'ny alalan'ny antso atarbia de fantatro fa tena marary ny vahoaka ilay resaka knaps aloha voalohany indrindra amin'le olona izay mandoa vola latsakemboka de sarotiny olona hoe ahoana moa zany zay mandoa 3 arivo isam-bolana de zay mahendry rehefa aveo fa 11 milliards d'ariary samaritaka be hoe aiza na saiza tsy hita hoe ahoana ny tena marina ao anatin'le izy raha izay faharoa resaka etra ianao etratrano io koa mahasarotiny olona satria ndrindrindrindra aloha fa nampiakarina koa le etratrano farany teo de izy zao maly aloha zay hoany tsara hoe raha za tena nangataka tamin'ireny hoe fasafasy fa izy moa tsy nanaiky ozy izy hoe efa andresana teo am-panolo-tsaina ozy izy le etra de tsy haiko angambany hoe izy mihitsy mody fanina fa tsy hoe zay nitsikopy izy zany miteny hoe efa andresana teo le resaka etra andresana tamin'mpanolo-tsaina kosa ozy izy le etra oui zany manaiky an'izany hoe nyresahana hoe le etra ozy izy tokony hojerena tokony hokitiana fa tsy mety io etra io zay zany nyteneniny de nyresadresaka teo izy ataontsika ohatr'zao fa aiza ny délibération an'izany zay tsy nanapaka an'izany mihitsy hoe ataontsika ohatran'izao io etra io mila zavatra misoratra zany hoe ohatran'izy fourchette-na ohatrany ahoana ny anaovantsika fampiakarana ny etra misy débat zany ary indrindrindrindra misy lalanany zany ao amin'ny code général des impôts angambany mifixe an'le hoe ohatrohatran'izao no ahafahana mampiakatra an'io etra io fa tsy afaka hoe zay titinao zany ny ataonao anatin'izay tsy maintsy miseho référé am'izay lalàna izay ka zay indrindra zany le hoe miresaka taminay fotsiny izy momba le etra de tonga de niakatra tampoka ke le etra tao ambadika tao de aveo izy miteny hoe ifandresahany taminay olo izy tsy nresaka anay an'izany mihitsy izy fa rehefa nanitsy kosa izy nanapa-kevitra izy zany aloha miverin-dalana de teo izy vao niteny tamin'mpanolo-tsaina ary ohatrohatr'izay zany le fomba firesahana hoe de fa tia proposition avy amiko mbola proposition avy aminy ihany mantsy iny etrana itsy iny satria araka ny teneniko teo zay mandeha ao am'mpanolo-tsaina efa le izy efa niakatra le olona efa nisy nandoa de nizy efa niakatra le olona efa nisy nandoa mbola vitsivitsy aloha nandoa fa le olona le tena hoe nibetsaka kosa aloha de menimenina satria ne nisy tafakatratrany amin'ny 4 arivo isan-jato 5 arivo isan-jato ilay fiakaran'le etra de nampimenimenina ny olona zay ary teto moa tsaroko tsara lasa le député en 5e arrondissement lasa manao mamono afo na am'le zavatra nataony be ny tanàna satria lasa voatery tsy maintsy hoe nyresaka tsy député tim fa ny député andry zareo ihany misy binôme misy député andry zareo ihany no lasa namono afo nandeha nakany amin'ny be ny tanàna zany nitatitra an'le olam-bahoaka hoe ohatrohatr'izao de rehefa aveo lasa miteny hoe zay tsy afa-po de afaka mitaraina ny vahoaka tompoko tsy manana fotoanany amin'izany olanina satria ozy ny fiteny frantsay hoe le temps c'est de l'argent ianao zany ny tokony alohany andraisanao fepetra de mahafantatra hoe mety tia de ohatr'izao ny anaovana anazy izany ane faniry ny ilananay mpanolo-tsaina raha zahay mpanolo-tsaina ny tena apetraka marina amin'ny asinay amaha-olom-boafidy tsy misy ninina mivoaka ao amin'io filan-kevitra io na fanapahana resin'io commune io ka andeha hoe idofitra amin'ny ateziram-bahoaka na hoe amin'ny fimenemenoma-bahoaka fa ny zavatra misy zay tiany ihany ny ataony ohatrany fitantanana orinasa io commune io de zay miteny de torina zay miteny de tsomena ny zony ohatranay mantsy de tsomena ny zonay tsy mbola nazo vao nanontany zao namana Hilda-Sonjo maly hoe ahoana momba mpanolo-tsaina ary isoraka aloha namana Hilda-Sonjo satria izy misitraka izy kosa misitraka le solika fa izy miady ho anay fa inona ny antony hoe misy mazo misy tsy mazo tokoa de mauvaise foi le izy sa hoe fa misy lalàna tampoka nametrahany Hilda fantaniana mihitsy izy omaly hoe fa ahoana moa zany azavao anay inona ny antony za Hilda misitraka fa reo namako reo tsy misitraka inona namaliny azy fa liana antsoratra amin'ny fanontaniana azonao zavatra ohatry zany 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 le lazaina hoe zay ny antony mahatonga anazy tsy mety manao ny fasafasy io satria izy kosa aloha de ho ataony mahitsaka izy aloha raha ohatra tonga izy tena zay kosa ka izay le izy de zay zany le mahatonga izy de zay no tiako tenena ao anatin'izay satria somary lasa mivoaka kely tsika tao anatin'le adefitra tsy maninona ka raha rano commune daholo ane zany de ohatr'izay koa zao satria mantsy tenitsika hoe ozy ianao hoe mihitatra ve le olona zany ao anatin'ity ataontsika hoe tsy fakasitrana amin'ny be ny tanàna ity resaka tsika le etra de le lalana ane zao ohatra zay fanontaniana zay ny lalana zao anjaran'ny commune manamboatra lalana le route communale ny route communale tsy manana droit mihitsy be ny tanàna iteny kosa hoe
tsy anjaran'ny commune manamboatra lalana na tsy manambola ny commune fa asan'ny commune andavanandro zany de iny nefa izy nyteny an'izay de lasa nanao satria nresakitsika teo ny député ny RD 5e zany zao namono afo de lasa ndray koa zany ny teo amin'ny faritra Analamanga nanao porter secours porter nanao renfort ny commune urbaine Antananarivo ao anatin'izay ny resaka lalana nino marimarina aloha inoko zay zavatra zay hoe raha naheno reo olona tsirairay hoe nisy any 11 milliards d'ariary io mino marimarina fa sorena ihany zala hoe ay ve misy an'izany ao de lasa zay indray lasa misolovaika any akala ao anatin'izany ohatr'izay koa ny resaka fako hatramin'izao tsika miteny zao tsy voavaly olan'ny fako lalana makaty amin'ny MBS aty zao etsy Anosy-Patranetsy io moa teneniny hoe provisoire dépôt ina moa zany azordira dépôt azordira provisoire naman'Andrialanitra mandra-piandry ny fiton'ny orana ozy izy aloha de eo ny atao aiza zany ny gasoil satria resaka olana aratsoloka eny zany ny mahatonga ny ao anivony ny SMA tsy mahavita an'izay ACCC de ohatr'izany le zavatra misy zany ao anatin'io de inona angambany tiako azavaina aloha alohan'le hoe mihitatra ve le olona risy lahatra ny resaka Facebook tsika teo de tiako tenenina hoe inona moa zany tena mahatonga anahako ny teny hoe miala amin'ny ben'ny tanàna be de be le fanapahan-kevitra noraisina tsy nandalo conseil municipal ny resaky tsika le fandrodanana teo Sorano vao nyresako teo le resaka anala mahitsy ny resaky tsika ny tele CMH vovoana alika ozy ny ponina rehefa miresaka anio zany rehetrarehetra zany misy vola atangosana amin'ny ponina zany tokony mandalo conseil municipal izy rery ihany manapatapaka an'izany samirery miresaky tsika ny io zao vao nyresako teo miresaky tsika ny ty le société BDB maro isan-karazany zay voapirofo am'izao fotoana zao raha ny dossier ty ampelantanana fa tena hoe fanodinana mihitsy le volan'ny commune ho any amin'ny lalana tsisy ary le resaka korotamby le vorona be eo amin'ny devant an'ny ino ty anarany devant an'ny tunnel ambanidia mialatsiny fa nanao style aza ny ministère en communication style tanamaro tetsy akorondrano izay efa nikoana teo koa le izy na nesorina tsy maintsy mandalo conseil municipal satria ato anatin'ny faritra tanàna mandalo fankataovana tanàna Antananarivo hoe ekenareo ve nanganana an'io style tanamaro eo atsangana ny vorombe atsangana ty le eto isika tsy fantatro maninona eto Antananarivo ty manonofy eto de tsy maka koa avalina ny conseil municipal ary zay ny iverenako am'le resaka teo hoe ny anazy rehefa hoe miresaka zany de hoe ok mpanolo-tsaina satria mantsy nyresaka an'io tokoa izy io korotam-biby io ozy izy hoe misy ozy izy artiste malagasy maniry ozy ampiasa amparvia ampafantatra ny sanganasany zay kosa aloha mpanolo-tsaina zay tsy andeha anakana an'izany ko zaranay kosa raha hoe mba misy io parvia io mipetraka fotsiny eo io aloha anaovana ny promotion na ny fampiroboroboana ny sanganasa sy ny talenta ny artiste malagasy tsy sarotiny am'izany zay ty mieritreritra hoe zavatra andalo hoe mety 1 semaine 2 semaines max aika le izy tonga de nataony tao betoneny teo le izy mijoro be ao mandraky tiany androany efa volana firy zay le teneniko hoe le mpanolo-tsaina hoa de tena dikaina atao tsinitsinina mihitsy de rehefa vela zay nafa tsy mieno zay mpanolo-tsaina nefa zay tena mieno mihitsy zay fanazavana Andriamatoa be ny tanàna Antananarivo ao anatin'izay de nitenitsika teo manahoana ozy izy ianao le fahavononan'ny olona ve lino ny hitako aloha ny anatin'ny Facebook izay tsy azoko tsontsoniavana mihitsy zany de BDB kosa aloha zany no makahery makasitraka no milaza fa vonona itsy andaniny raha nihitatsika vao napafantatra niny hoe invité du maire iny reo ina moa zany ny olony be ny tanàna na izy ihany koa ara tao amin'ny compteny teo amin'ny murany mihitsy fa tena fanakianana takininona nataon'ny olona ao anatin'izay zany de efa ataoko hoe afana mitaratra kosa hoe atraiza kosa le fahavononan'ny olona ao anatin'izay dia miresaka anao teo mpiasan'ny commune efa nitrotra tamin'ny latsinainy efa niorakoraka efa nitabataba miala amin'ny be ny tanàna efa niteny hoe miala ny SMGD efa nataon'ny mpiasan'ny commune zany zay zavatra zay ny zavatra nisy nefa ny ary nyresahako fasafasa tao amin'ny be ny tanàna tao zany ka nitondrotondroko tao mihitsy ilay tale izay manao an'izany fomba mamoetra zany hoe fa manina moa zany le mpiasan'ny commune raha niorakoraka de anaovanareo antsonjay dia rofinareo daholo hoe iza siblena zany iza daholo le niorakoraka tao nisy nandefa MP aminah mihitsy ao anaty telefonako ao na manafaniry na alefany ao hatramin'ny IM-ny hoe zao izy izy tena anaovana antsonjay am'izao de hoe firy ny IM firy zao fa ianao de isan'ny nanatrika ny fananganan-tsaina tamin'ny latsinainy aza tao an'izany le olona avelao izy amoaka ny zavatra tsy zakany
ary inona moa mahatonga ampiasan'ny commune manao an'izany na manafaniry mahatonga anazy manao an'izany anie de tsy misy sehatra fifanakalozany ary le finiavana ho ametraka an'izay hoe tompona orinasa rehefa mitantana an'le commune rehefa tenanao ny tompona orinasa be dia be manao an'izany hoe tonga de zay tiako ihany io zao mibaikiko zao ny didiko de tsisy mahazo miteny izy an'izy ny syndicat ko moa teo somary mbola tsy nitsangana zany le fanolonanay syndicat ny commune de ohatrany somary tena tsy afaka nitrotra tsara ampiasan'ny commune fa am'izao fotoan'izao kosa de efa vonona zareo hoe tena tsy rariny kosa ty zavatra mitranga atao aminay mpiasan'ny commune urbaine Antananarivo ity. Ny zany zao rehefa maheno amin'ny fanazavanao zany de ny bilan zany nandritry n'izay roa taona zay fonositsika ao anatin'izany toy ny 11 milliards d'ariary SMGD, SMA, Easy Park sy ny rehetrarehetra tony ny bilan omeny mpanolontsaina ny tanàna zany Clément Sarariny ho an'ny lehibe ny tanàna sy ny exécutif miaraka amin'io zany positif sa négatif? Mazava be fa négatif. Ary raha ohatra ka positif io de ridicule be ana niakatra eto miara-manonja Androany na manafaniry hoe tena tsy fitiavana an'le olona mihitsy kosa mahatonga anako manao an'izao resaka madio mazava ary misy proof izay etiko eto anatrehanao zao fa le bilan ozy ianao de miponina Antananarivo aloha no mahafantatra sy mahita hoe manahoana tokoa zany ny fiainany Androany misy zaridaina eo fa tsy azo nidirana misy zaridaina eo nandaniana 2 milliards d'ariary tsy azoko ny lalana tsy vita ny fako miavosa de tsy haiko hoe bilan inona moa zany no tenentsika par rapport am'izay fa de négatif ny bilan ialako tsiny kely fa nisy voadingana kely teo na manafaniry miteny ianao teo hoe iza daholo le olo efa vonona ny fikambanan'ny taxi ana Antananarivo izay kopahako tanana dia efa napafantatra koa tamin'ny fivoriana farany teo tamin'ny herin'ny sabotsy fa vonona nijoro am'izay manoloana ny antsonjay zay mahazo azy ireo zavatra na tsy kaiky atao anatin'ilay teneniny be ny tanàna alina de hoe ny taxi korera ny taxi ka ny olona kosa sahirana ka avy alo zany jirena ny famahana ka dia mi-insinuer zany izy hoe hoaverina ao ampanolo-tsaina le resaka taxi moto. Zay ve ny anton'le hoe proposition na lalàna zay nomeny teo nivon'ny taxi moto iny zay afa-ty ambadika zany milalao am'izay zany ary za tena miteny l'exécutif zany miteny amitsika ary miteny amin'ny taxi zay mieno am'izao fotoan'izao fa andrematoa be ny tanàna mihitsy no te andefa ny tolo-dalàna io tolo-kevitra io anivony conseil municipal fa tamin'ny voalohany le izy resiny mpanolo-tsaina satria 49/54 zay no nandà de tsy maty voalavo akiby zany andrematoa be ny tanàna de mbola mitady indray ny fomba hoe ahoana ny afahana mampiditra an'io indray ao tsy haiko hoe misy ambadimbadika sanatria misy bizina indray ve ao ambadika zay so de te apiditra moto be dehibe eto de hoe anaovana tsy haitsony zany le izy fantaniana ho any apetraka ao anatin'izay fa tsy manendrikendrika raha ataoko conditionnel zay zavatra zay fa teneniko teo le zavatra ny teneno malialina de tena mi-insinuer an'izay izy ary ny zavatra manahirana koa resaka Easy Park anao teo de niteny koa izy hoe anapetraka tsika ozy izy ny autorité teo de vao nilashe kely tsika de lasa tsy tafapetraka le autorité de amerina takeda reka za tena miteny avy ireny tompoko andrematoa be ny tanàna de ho hitanao eo ny akon'izany fa zany nefa nampimenimenina amin'ny vahoaka teto de mbola averina amindray ve zany zavatra efa nampimenimenina anazy zay iverenako le resaka taxi isan'ny problème ny taxi ny resaka mutation izay tonga de tsy nisy tsony ny changement de matériel izy mantsy miteny tena valiko kosa aloha andrematoa be ny tanàna ankatroka ny taxi ratsy ny taxi mialatsiny ny changement de matériel raha bloqué anao changement de matériel zany mantsy afahana manolo an'ilay fitaovam-pitaterana eo ampelantanana manatsara an'izany nefa tsy misy raha alefany ny dossier mihitsokany efa ho heritaona ny eny sasany mitaraina aty amiko aty ahoana moa zany ny afahan'ny taxi manatsara an'izay akoatran'izay le resaka licence le licence zany satria miresaka SMGD tsika de hoe digitalisation sy ny sisa iny aloha tsy ny SMGD nanao azy fa nankininy tamin'ny orinasa anankiray zay ozy izy hoe licence numérique ozy raha le fampanantenana ho anareo taxi eo ihany de vita eo ihany ozy izy tam'izay mantsy zay somary ny contre an'io resaka licence atao numérique io eo ihany io de vita ozy izy gratuit am'izao tsika miteny zao efa misy 3 arivo ny taxi tsy mbola mahazo licence fa récépissé fotsiny nomeny anazy de mampalahelo amin'ny taxi am'izao de hoe ny sarety nomena nefa sarety ane tsy mandoa ariary ao amin'ny commune urbaine Antananarivo raha mijerevaka aloha ny budget tsy misy ao sarety nomeny de nomeny koa ny mpivarotra
za tsy manao tsinontsinona ampivarotra fa io kosa tonga amin'ny fitenenana hoe zay tonga aloha tompo-tanindrazana de lasa zay le taxi indray zany no mianahana ao anatin'izany ka ny taxi ankehitriny indrindra fa taorianan'ireny fanambarana nataon'ny be ny tanàna alina reny ary mihaino ahy izy reo am'izao fotoana zao rombotra be mihitsy amin'ny zavatra nataon'ny be ny tanàna Antananarivo de ho hitantsika eo izy aloha zany tsy maintsy ao anatin'ilay olona efa tsy maintsy hijoro ao anatin'izay ny tanjona namana faniry tsy hoe akory de misy mitendra hoe anongam-panjakana anakorotana non za de nametraka option dimy namana faniry ozy a zany hoe na andre matobe ny tanàna mametra pelana valiny zany a efa namaly izy omaly a mihaino a ihany ka izy tsy ametra pelana ozy ny teny a zany hoe na ny mpanolontsaina ny tanàna manao ny proposition ana destitution amin'ny be ny tanàna satria za zao ne namana faniry efa nitondra ny fangatahana destitution ny déchéance amin'ny be ny tanàna teny amin'ny TA tribunal administratif tamin'ny février 2021 saingy ny zavatra nisy a ozy ny tao amin'ny TA azo raisina ozy izy le fitoriana fa zao raha anao déchéance de tsy maintsy mimpanolontsaina rehetrarehetra miaraka aminao a 3/4 mpanolontsaina manao an'izay de za zany tena hoe ampanatretena ampahendrena lehibe no nitenenako amin'ny mpanolontsaina hoe raiso reny andraikitra fa efa io erahana mahita io aiza ve de mpanolontsaina indray nijamba mihoatra ny vahoaka Antananarivo ny zavatra misy a de maninona raha raisina le fepetra namaly indray zany ny mpanolontsaina omaly efa hitako sahady lay fiseho an'le izy satria nisy niorakoraka tao nisy nitety hoe zay tsy analan'iny tsy tafa zany le atao amin'ny deuxième proposition zany tsy ho tafa zany iny fahatelo ny teny aho hoe anjaranareo mpiasan'ny commune kosa no mitaky maximum hoe tena tsy ekena intsony ty be ny tanàna ity no zao antony izay efa nresahana teo zay a de mijoro mpiasan'ny commune efa nanomboka nijoro mpiasan'ny commune ho iaho teo tamin'ny latsinainy ho hitantsika eo ny toy any fa efatra de ny teny ozy a hoe rehefa tsy hanao daholo ny rehetrarehetra satria mety matahotra mety noho ny resaka tsy fahavonona na fatahorana le antso zay a de ny antso ny filoham-pirenena hoe ianao Andriamatoa filoha ataovy zay anesorana ny be ny tanàna eo fa sady manala baraka ny vahoaka Antananarivo le hoe olona nametrahana fitokisana no sady ihany koa nde atao hoe politika andresana manala baraka koa ny zareo volomboasary ao anatin'izay aloha ataoko hoe zareo volomboasary fa osy izy mibe ny tanàna hoe za ho nefa nidakana tsy ho erika so raha tompoko fa faly be ao anatin'izay de le 5e option zany le 5e option zany a zay vao hoe iroso am'ilay resaka hoe aleo am'izay ny mponina no iteny kosa rehefa samy tsisy andraindraikitra daholo a ianareo menakavy zay zany le antole izy fa tsy hoe akory hoe i Clémence Rarnirina de tena manana finiavana zay no natonga na namme an'le délai 15 jours mba andinihan'ny rehetrarehetra ambony ambany jerena amin'ny atsaka sy andafany hoe ahoana mariny ty zavatra ty a de reny angamba tsy hitako tsony ny tenenina mihoatra an'izay fa ny mponina Antananarivo efa miresaka isan'andro a eny amin'ny anao manjery eny amin'ny Facebook reo ihany ho ano afahana aloha atreto tsisy olona kosa angamba ny andeha hoe ho any amin'ny birao anizaniza de hoe teny hoe zay kosa aloha de tsy faly sy ny sisa fa zay le zavatra tiako teny rehefa misy zavatra ohatran'izao mafapany eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo Clémence ohatran'izany ohatra ny resaka tany nala mahitsy ny fijoroanareo tamina resaka olana eo anivondreo mpanolontsaina ny amin'izay fanapahan-kevitra ny raisiny be ny tanàna hoe tsy mifampiresana taminareo de zavatra mitranga de misy fitoriana ny Clémence mandeha isak'izay misy zavatra anankiray miainga zany tsy fatako na faneny ny fampitony torininy teo anivon'ny tanàna Antananarivo ianao ary nangataka fanonganana fanesonanao zareo satria izay no afana hoe manalanao tsy anelingelina ny tanàna Antananarivo ahoana tsy efa misy miodikodina indray ve any ambadika any sa mbola mangingina indray mety ho fitoriana ny mpanolontsaina Clémence ny vaovao heniko tamin'ny télé ravavy anankiray aloha zany fakomaly namana faniry de zay mihitsy hoe commune koa efa mieritreritra ny itory azy itory par rapport amin'ina moa zany asany tsy haiko avenao izy itoriky izy ihany no afabaraka eo de zay zany ny teneny hoe efa misy fitoriana indray any miainga amin'ny ramatoa Clémence Rarny ary ny teny izy za mantsy mihaino tsara anazy ho izy efa misy sursis any zanga mbola voasazy zany mbola tsy tonga définitif neny fanasazina mbola miady ahako eny amin'ny fitsarana amin'ny contre ny sursis nazoko iny de zany ohatrany hoe etrampitahorina ao anatin'izany hoe de mbola hotoriana indray Clémence Rarny za kosa efa niteny namana faniry rehefa niakatra tao amin'ny fandaharana anankiray ahako l'invité du jour efonako teneniko eto de ozy ahako hoe raha mbola mitory ana am'izao i be ny tanàna io de ho atsoko am'izay vahoaka Antananarivo ijoro hoe rariny ve izao anaovana ny mpanolontsaina izay mijoro miaro ny vahoaka izao zay zany niteneniko tao ary zahako tsy namana izay olona tsy mitazona ny teny nomena fa aloha izy anao
fa tsy maintsy ijoro tsy maintsy iantso ahy efa nataoko moa izy zao zany satria ohatrany hoe fanindran-dalana zany le izy hoe reko hoe mitory izy de zao miantso amponina Antananarivo ary mamerina an'izay antso zay amponina Antananarivo hoe rariny tokoa ve zao zava-misy zao hoe ny mpanolotsaina olom-bo fidinareo tsy za rery aloha fa ialako tsiny fa sao de hoe za no midoka teny eto fa misy namana lilira faralao azy avako amin'ny maro ao anatin'izany tena mijoro tanteraka ao anatin'izay fiarovana ny mponina na de tsy ampisotrahana ny zoanay azy zay angamba mino fa malahelo an'izany ihany ny mponina fa maninona moa zany zay mamela izy de tsy omeny be ny tanàna de zay mihitsy le fanontaniana petraka hoe rariny ve zao anaovana ny mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo zao raha mba miteny de toriana lava zao nefa le fitoriana ny namana faniry tsisy naomby efa nitoriany teny mipaka tsaroko tsara mihitsy iny satria tena niatraika tamiko mihitsy inona moa no nitoriany teny mipaka ianao ozy izy nijoro niaran'ireo anala mahitsy ireo tsy possible mihitsy ianao tonga teny fa ianao aloha raha tonga teny tsy maintsy nandray vola tonga de terena fotsiny ianao raha tonga teny tsy maintsy nandray vola ary reo olona reo tsy nijoro tsy narovanao raha tsy nanome vola anao tonga zany de tereny fotsiny raha kolokolo zany mantsy nresahana de tokony ny olona victime no mitory hoe za zao victime anakolokolo de mitory andrakoto fa tao anatin'le raha zany zay sy le olona zany eto de izy no mitory avy aty avelany tierce personne izy zany no mitory reo olona reo manao kolikoly ka raha zao zavatra efa misy ataony zao kosa efa tena flagrante be ty zavatra ty tena inoko maromarona fa tsy jerijery fotsiny an'izao ny eo anivo mipaka na ny eo anivo ny Bianco sy ny sisa ary ny tiako tenenina ne tsy hoe sy miandry anay mpanolotsaina koa zay efa anao ny eny anivon'ny knapy zay efa anao ny olona hafa izay tsy tononoko mbola anao ihany koa tezitra ny olona tompoko amin'ity zavatra mitranga eto amin'ny tanàna Antananarivo ity atita raha d'information moa zany mpiasan'ny knapsa zany de hoe miantso ny anao audita mikasika ny fitantanana atao amin'ny knapsa de hitony adevitra lehibe nandeha tony anisan'izany raha commune zany ary mitaky ny fanesorana an'ireo mpitantana zany eo anivony zany knapsa zany raha tsy diso ny vaovao voaraiko zany mino fa tsy ho diso de anisany manao fitambaran-kevitra mihitsiny zany mametraka an'izay solidarité zay ao anatin'ny mangarara sy ny fitantanana ary tsy anaikinaiky an'le vola knapsa zarazarainy etsero reo mpiasa miampy lay hoe mametraka an'izay fehim-potoana ny hanoloana ainga nareo tompona andraikitra zay ny ametrahana izy ireo hoe reto ny critère na olona tokony hitantana zany ny GEM ihany koa zany sy ny syndicat miaraka am'izay dikan'izay zany mety tsy jano eo aminareo mpanolotsaina ihany izy ty sy mipiasa satria ho any amin'ny knapsa ihany koa hametraka ny knapsa hoe ahoana no sy mifomba ahoana nafahana nampindram-bola ny commune de any koa zany mbola mety misy adevitra hafa be mihitsiny zany any vao andeha le raharaha hoe bon misy risque na corruption ve ohatra hoa tsy ataoko any zay fa alefako ohatran'izay sy hoe inona ny antony satria ny placement tsy midika fa emprunt samy hafa zany adevitra zany rehefa tenen'izy eo amaraparantsika miresaka zay knapsa zay no vetivety fotsiny namana faniry ny knapsa zany reo mpiasan'ny knapsa reo koa de mifampiresaka amiko foana ary reo koa tsy manaiky an'io volany 11 milliards d'ariary izay nanjaviny io zany aloha zany no ataontsika hoe iraisana ao anatin'izay satria be dibe mantsy le volan'ny knapsa nanjavina tsita fa io zany makasika ny commune io mampifandray anay mpiasan'ny knapsa koa tsy manaiky an'io zavatra io de ohatrany somary very kely teo tam'le ndresako anao iza daholo nefa vonina iara-dalana be dibe nefa mandefa MP amina zao be dibe mihitsy zandray raha tsy maharaka tsony am'izao fotoana zao za zao sady anenjika fivoriana any amin'ny commune anenjika fivoriana etseroa fa be dibe ny olona vonina ijoro ary zava-dehibe zany ozy ny fleur valomanina hoe taona ny fijoroany ty taony ty de mila mijoro tsika rehetrarehetra satria raha tsy mijoro ary tsika de iza ny ijoro raha plasitsika de ekena foana aveo zao fanaovana tantely afa-drakotra ny volan'ny mpiasa ny volan'ny commune eny anivony volan'ny commune mpiasa ao amin'ny commune sy ny vola amin'ny mpiasa ny amin'ny knapsa izao zay zany le zavatra misy tsy ho teneniko eto daholo aloha hoe makaiza sy makaiza fa ny aran'ny antso zay tao anatin'ny roa taona fotsiny zao efa firy de atinjaratsika mamisavisa hoe izavy tonga ny fotoana tonga ny fotoana misy an'le ozy izy ianao hoe proposition 10 nomenao zany mahakasika ity be ny tanàna Antananarivo ity ny voalohany zany le hoe mangatakaza mevitra am-pialana ianao tsy niabotiry zany satria izy koa moa ohatran'iny foana izy koa tonga de mamaly tsy miala faharoa zany ny destitution eo anivo mpanolotsaina ny tanàna ianao zany mahita ny hoe tsy possible akory zay zavatra zay de fahatelo mipiasa ny CEA zany ny tokony hijoro manoloana an'izao zavatra zao
zao zany a zay tena manodina zany a CUA zany Amanarivo mipiasa ny CUA ary efa tratran'izay hoe mety ho antson'izay efa tamin'ny voananangan-tsaina fotsiny voananandrana ny oraka zany mipiasa de efa tratran'le hoe ny ciblena tsiraidray zany ary le tena le fiany mipiasa mihitsy da vampitena eo moa le hoe miantso ny flo ianao sy le hoe miantso ny vaoka ianao ve am'reto ambony telo reto mana tena fahombiazana am'ireo ianao ary indrindrandrindra ho an'le mpiasa zany tena mba tiako antanina zay satria mety miaino anao koa mipiasa ny commune am'izao fotoana zao satria raha ny zava misy teo anivon'ny commune n'Antananarivo de ohatrany nangingina ny syndicat taorina na lasa ny dokotera Tsinjo zany zavatra zany nefa dia misy fotoana tokony hijoroany ny mpiasa tsy haiko mba manaraka ambara amin'izy ireo ihany ve alohan'ny amaraparanantsika misy mpiasa vitsivitsy eo anivon'ny commune moa fampiresaka amiko foana ary zareo efa tena tofoka be mihitsy raha zao zavatra misy zao ary zay no nahatonga an'le hoe tonga tamin'ireny dingany reny lay zavatra mitranga amin'izao fotoana zao de reo mpiasa amin'ny commune nefa reo nefany a marina ny tenao teo ary amafisiko le hoe niaran'ny antsojery zareo a de am'izao tsika miteny zao misy ina moa zany petadrindrina eny anivon'ny birao any commune hoe tsy azo anaovana fitokonana ao anatin'ny faritry ny commune Antananarivo anatin'ny birao zany eny birao faritry ny birao sy ny an'ny commune urbaine Antananarivo tsy hoe inona zany ny atahorana ao anatin'izay soratsyndikaly koa ny mahagaga koa zany a anatin'ny faritra izy rehefa mahavita mampafantatra valombefampolora zay indrindra de zay zany le zavatra misy ho a de le mpiasa reo nefa zany ho a efa tena feno ny kapokan'izy ireo a de nefa n'izao zany a tadavina mbola tapena ambava indray amin'ny alalan'ny petadrindrina maro samihafa itony a za tsy mino hoe ahomby zany fampitahorana sy fampiororona sy fanakombonana ny vavan'ny mpiasa izany fa ho hitantsika eo misy fitoandro zao a fitoandro anatin'io fitoandro io no ho hitantsika eo hoe ahoana marina le antso sy ny sisa fa ny zavatra toko kosa omeko zany ho an'ny mponina de hoe za tsy miemitra ary za mijoro misy mantsy manisy sirany anaty anany hoe ianao ve tsy anao ohatran'ireny le mpitarika reny de tonga le ana de ianao tsy hita fa ny olona velanao fotsiny eo miala tseny tompoko lasy tika tsy ampody koa zay le izy avery koa hoe mazava le option fa rehefa tsy eny kosa ny tompona ndraikitra any amin'ny ambaratonga maro samihafa de zay zany ko zay zany raha ratadiavina ny endry zareo fa efa tsy rarony tsony kosa raha ohatran'izao misy koa miteny olo mbo fidy ve de ohatran'izao zao zany miteny mihitsy hoe le ponina ny fidy mihitsy no asiako miteny aloha izy no hiteny hoe ekeny ve sa tsy ekeny tsony izao fitantanana ny tanàna efa tsy rariny tsony eto amin'ny tanàna Antananarivo izao ny ponina mantsy rehefa ny any amin'ny kapokany any amin'ny fivelomany ny kitikitianao sarotiny izy mety ny lalana tsy vita mety mbola anakipiny ihany maso fa efa alainao ampafiry ny vola ampitomboinao ampafiry eny ny vola any amin'ny paosy ny sahirana zao nefa amin'ny firenena za tsy mino mihitsy hoe nefa misedra an'izany mponina de mbola hipetrapetraka amin'izao eny ary adiny ray teo eo tsika nyresaka teo Clémence mino fa betsaka ny zavatra ho voarainy ny mpiaino atsika ny mpijery atsika mahakasika indrindra ny raharaha ny tanàna Antananarivo ohatrany efa mazavazava ihany ny entinao namarana anazy teo fa tsy mety moa raha tsy miteny an'le hoe de omena minitra vitsy ianao zany satria mety misy tsy voaresantsika mena da ihany koa zany everinao fa tokony mba hampitaina mahakasika indrindra ny ty hoe masarotiny rehetra ny tanàna Antananarivo eo zao ny any Tomasina ny fijoroany mpiasa amin'ny commune urbaine ny Tomasina zao tena zava-dehibe mihitsy ny amin'ny hoe zay tsy nandray karama ary zay de miaro ny mpiasa rehetra ary betsaka ny zavatra tsy ara-dalàna ao anatin'izany ary na lehibe ny tanàna raha indraindray tsy mahefa adefitra satria misy zavatra zay hitondran'olona fitaraina anazy zao mihitsy mahafantatra tsara n'izany raha zany mahakasika mihitsy amina construction illicite eo ambony canal ary efa anaovana fitaraina eny impiry fa tsy mahefa mandray le fanapa-kevitra satria tsy fantatra zay antony de mijoro na izany na zany koa ny mpiasa ny commune ohatr'izay le endrim-pijoroana samihafa ny sehatra samihafa ny anazy indray moa zany mangingina mpanolo-tsaina fa ny eto Antananarivo indray mpanolo-tsaina ny tena miteny zany ny mpiasa fa mino zany fa raha izay afatra nomenao zay de mety mba hifo ny mpiasa ny commune urbaine n'Antananarivo ao anatin'izao trangan'izao ndahoary faranantsika lesy Clémence micro minitra anao am'izay mety ambaranao zany mankasitraka aloha ny miara-manonja eto amin'ny MBS napetrano anahy tamin'ity maraina ity nafahako namela beratra n'izay hevitra rehetrarehetra izay de ny afatra angambany ho antsika rehetra izay mahatsapa
fa tena tsy rarony tsony zao zavatra mianjady amin'ny tanàna Tananarivo amin'ny ponina Tananarivo amin'ny sehatra maro eto amin'ny tanàna Tananarivo zao dia fotoanany zao zany tokony hijoroantsika. Zay ngambany le izy le fijoroana araka nambarana namana faniry teo misy endrika maro samihafa mety tsy voatery hoe tsy ho afaka ianao amin'ny fotoana tokony anehoanany zany fiarahametany zany de zao ianao de efa mampiseho inona mba anjara biriky tokony hoentinao anatin'izay de samy manao an'izay hoe tosika hoe fiarahamentana mariny ao anatin'izay mba tsy hitenenan'ny olona hoe hevitro samy rery ity ny zavatra tiako tsy pihana namana faniry de zao ny zavatra tena takinina zany mino maromarina fa reo setrarehetra manana olana reo de mitaky zany hoe fametrahana solony eo hoe PDS mba tena hitondra vahaolana marina ho an'ny commune urbaine Tananarivo sy ho an'ny ponina eto anatin'ny commune urbaine Tananarivo. Raha misolo PDS ane io namana faniry tsy ho lasa team akory le PDS eo za mino maromarina fa tsy ho zay ny eo tsy maintsy olondry zareo ihany no eo. Ka zay mantsy ny tiako tenenina hoe fa ngah de tsisy olona mba tena tsaratsara mahafinaritra any mba apetraka eo amin'izany tanàna zany ary indrindrindrindra resaka politika kely mino maromarina fa tsy maintsy mijery an'izany koa reo volomboasary reo hoe ahoana moa zany ny fifidianana ohatrendry zareo amin'ny manaraka satria raha zao no mitohy tena tsy ohatra fotsiny fa mety hiba kampany raha misy ny noty omena miteny noty hoe manahoana ny bilan tena efa négatif mihitsy ao anatin'izay ka dia zay ngamba ny antso farany ataoko sy fanentanana ao anatin'izao 7 andro farany nomeko amin'izay hitondrana fanovana eto amin'ny tanàna Tananarivo izao. Saotra indrindra. Makasitraka ny mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo tsika raha nirina Clémence niaraka tamintsika teto mafonja de mafonja zay fanazava-kevitra nentiny izay mbola maro sanina ny mpanolotsaina Clémence de omentsika lalany satria ity raha ty koa nge raha ikambanany de zay fijoroany zay zava-dehibe tena zay vao mino am'le fomba fitenin'ny tanora hoe aza ny kely ny fil anjerevana fa ny feo entiny ny bafla zay toboka tsara mihitsy ao anatina rarahitra zao mafy be no miady anatin'izay tombontso ny tanàna Tananarivo zay kanefa de mijoro an'izany ny mpanolotsaina ny tanàna Tananarivo Clémence zany de anaovantsika fakahirezana azy ihany koa zay satria ny adidy amanandraikitra dia maromaro zany izay atreany izay ny namantsika rina rabe mananjara hiditra ihany koa satria ny mpanao gazety mandendeha iny rahalahy mahafinaritra mihitsy iny zay mitrandraka ny vaovao samihafa eny amin'ny côté misy azy any de amin'ny mampanao gazety mandendeha azy de efa avy nandendeha tany ambadika tany rina de efa nisy zavatra hitany sonomaniny koa any le vidim-piainana zay mihitsy ny tena sakafo be mihitsy ny satria le vidim-piainana zany rehefa tratran'ny tir croisé attaque combiné ary tsika teto de nyteny mihitsy hoe zao mahatonga an'io finalement le fanjakana zany de nanay de nandray fanapahan-kevitra atao anatin'le conseil des ministres concertation de io zany efa manomboka mandray le concertation ho avy zany ny concertation de zay fa zao mbola manana le concertation nationale nareo raha tianareo no tafavoaka anatin'izao situation chaotique zao tena hoe tena crise tena enjana be zao de zao io misy lalana ao anatin'izay hoe concertation nationale zay aza miavinavina fa rehefa fantatra fa tsy ho tafavoaka de mba menoa ny mpanohatra avy any amin'ny hevitry ny mpanohatra na tonga nareo naka fanapahan-kevitra mikasika an'ity décision conseil des ministres momba ny vidim-piainana ity anao concertation nareo hoe hijery momba an'izao nareo hoe ary amevahana ampandrara aiza misy fanjakana izy ny lasa mpandrara izy ny lasa mpanafatra ianareo no mamotika ny ekonomia an'le firenena de izany rehetrarehetra zany ny antony mahatonga atsika hiteny rina ny amin'ny hoe tsy avelantsika ty raha tsy mazava tsara satria zany ihany koa no mba tadiavintsika zany ny zavatra kely nietsika teo fa za mikropaky nareo fa zavatra kely ato amin'ny studio iny nietsika kely iny de ohatran'izay ihany koa ny zavatra nambarantsika ary raha tsy nietsika zany le vahoaka sokafe nareo manokatra frontière sokafanareo amin'ny varavarakely milaila le izy de mandeha le revinareo mangingina any ambadika any am'le resaka fampidiran'olona amin'ny alalan'ny abakabaka de idinareo ny compagnie sasany tsy afaka hitrandraka an'le sidina sinsisa de mandeha am'izay pression potika ny fiarikaren'ny olona Nosy be Sainte Marie ohatra mbola tsy voakasika Antananarivo Majunga eo nareo raha tsy mandeha am'izay le fitokonana tsy miazira tsy mireazira
de mandray fanapahan-kevitra ka ohatr'izay zany no fomba anaovana an'ity fanjakany ity raha tsy mirodorodo zany mitena mitabataba tsy miaino zareo fa mbola mieritreritra foana le fanjakana hoe mety ny ataona milay izy nefa izy io ny proof rina io tamin'ny conseil de ministre maly io fa ny lavolefiny eo anaty an'le adevitra le fanjakana tsy naomby le paikady 3 andro tsy naomby le fidininy fotony de inona ny atao ndao iandro mpandrarà concertation ndao ikando ahoana nandaminina ny vidim-piainana miakatra amin'ny frety maritime zay efa niresaka an'izany zay mbany rina teto fantatray zany mbola tsy maty tompoko lajemsa raha tsy mba efa niresaka an'izany piasona aminy efa mena vaolana nareo mikasika an'io abatserana an'io be loatra lay fikitikitiana amreo etra zay alainareo fa mbola tsy mivaky loha ihany nareo io izy io efa miakatra ambony be zay tsizy any vao tonga saina le fanjakana hoe ndrasondray aloha fanao fa azo atao ingany no miteny vokatry ny ady hevitra zay nionanay tato anatin'ny conseil de ministre ka nahitanay fa sarotra tsy manana lalakombana afatsy ny mifampidinika sy mifampiresaka amin'ny atrangan-javatra oatra zao de miverin-dala nareo tsy mahamenatra zany ary tsy zany ihany koa ny everitsika fa tokony hosakana rehefa mba miaiky hoe tsy mety ny lalana nentinareo fa potika fotsiny le fiainan'le firenena nanova gouvernement impiry fa tsy navita tsy voatery nanova an'le ministra ane raha ohatra ka ity mesure ty ny raisina teny ampiandohana fa voatendry ny ministra ty satria nesorina le ministra zay mena andraikitra indray any amin'ny banque centrale le ministre mivaritra teo aloha conseil des ministres alandray no nresaka an'izay azo natao mihitsy ny nakafanapahakevitra tamin'izany ndeha hanao concertation efa foviana ny tenena teto hoe tsy mety nareo manao importation io fa mamotika ny vola mamotika ny fandrarana ary tsy misy famokarana eto tsisy exportation tsisy famokarana ataonareo fe anafatra sambyroapolo zao mbola tsy tonga le sambyroapolo mbola asa dozy na 13e bateau ny tonga eto amintsika eto efa miverin-dalana am'le fanapahakevitra zany le atao hoe régime rajoelina am'izao fotoana zao diso foana le zavatra raisiny satria le cerveau mieritreritra hoe zay no izy ka raha avy any mpanoratra le hevitra de heverindrareo hoe tsy mety tsy azo raisina fa zareo mieritreritra hoe any anazy ny tena mety fa mandeha any izy alohany mizay lalana alehany any midona amin'ny poto any izy am'izay mitsoraka anaty tsikafony izy any izy va tonga sainy tsy mety tokoa ty ndao hivery zany ny zava-misy ka zao mbola ho avy rina mbola masika koa ny hevitra hoentin'ny rina ao amin'ny vidim-piainana fa meko azy indray aloha ny fandaminana azy ndao ary rina eny ary ambava moana po mieritreritra toizatsika amin'ny resaka vidim-piainany ty raharaha ty moa satria ndresana teo hoe nisy conseil des ministres teo hoe anao hoe fionana amin'ny mpandraraha sy ny resaka mpikirakiran'io zavatra io dia rehefa avy eo dia hiditra eto ny député fetra izay avoafita tamin'ny alala ny tiako Madagasikara atao amin'ny boriboritany fadimo izy sady lehibe any eo anivon'ny parlementaire tim ihany koa resaka vidim-piainany ty moa zany resahana foana izy io ary efa niteny ny filoha zany tamin'ny heritaona baika meno hoe ampidino ao anatin'ny 3 andro fa tsy nidina le izy dia nisy ny tamin'izany nisy ny efa fikitihana ny membre atao anatin'ny gouvernement dia nandeha ihany ny fotoana le vidim-piainana niakatra ihany mbola tsy mipoaka ny ady tany Ukraine de mipoaka ny ady tany Ukraine de mody io ndray ny resany tsero hoe misy an'io fa le vidim-piainana mbola niakatra ihany fa le efa mividin'le malagasy tompoko dia nenidina dia fasairanana tsy hitatsony zay andrefesana azy ny vokatray rehetrarehetra izay rehefa jerenao anefa le izy de tsotra ny fandehan'ny resaka tsotra kely ny fandehan'ny resaka dia ny tsy fahaiza-mitatana sy ny fitongilana mpitantanana misy eto amin'ny firenena ity vidim-piainana iainantsika am'izao ty ne re olona tsy hoe tonga ho azy io tsy zay mihitsy fa misy zavatra tsy voafeta ao misy fanodikodonana ao misy resaka kolikoly ao misy alatra amin'ny endriny maro ka mahatonga le fitenenana hoe ny sahirana de mesahirana ihany fa ireo vokatra ny tendakely
dia voky ihany ninona ihany moa ny tovonana tsy toizako izay teny zay ka aloha zany resantsika amin'ny tena hoe le iainantsika isan'andro izy ty satria manahirana ny teneniny any ambadimbadika any hoe efa miezaka efa zao hoe ka hitatsika eo ary le izy hoe aiza niezaka atao zany lafarinina 4,000 ariary ny raikilao am'izao fotoana zao nambarandry zareo mpikirakira mpampiasa lafarinina isan'andro lafarinina 4,000 ariary ny raikilao misy mihoatra kely an'izay izy io nefany tany amin'ny efa-bolana lasa tany dia novidiana atsasak'izay ny kobambary izay ampiasana amin'ireny mofo hoantsika isan'andro reny isa-maraina mofo gasy sy ny sisy reny any amin'ny 730 ariary ny raikilao eny amin'ny épicerie io zay zany le resaka eto dia ny voakafe any amin'ny 2,4 ariary ny raikilao 110 000 francs ny savony ilay savony marron reny le carré reny zany novidiana 700 ariary tany aloha zany hoe tany amin'ny volana jolay 1 sy 2 tany de lasa vidiana 300 ariary le savony ndresana teo zany am'izao fotoana zao sady niena ny abeany zay le izy mpanasa lambatsy ambany atsy nyvonany taniko vo teo atsikopatsy dia izay ny teny de naseho mihitsy le izy ny vovo-tsavony dia eo amin'ny 300 ariary de misy 400 ariary arakaraky ny abeany ary le izy ko zany hoe sachet hitanao fa hita hoe ny ao anatiny eo dia arakarak'izay fatra ihany ko fa ianao zany tsy mahita avy aty ivelany ahoana ny fatra fa ianao rehefa le andeha hanasa lamba dia alefa fotsiny le izy ny paty gasy le paty gasy io fa tsy le any anaty sase fa le vidiana le amboariny reny 4,000 ariary ny raikilao tany amin'ny septambra 1 sy 2 tany dia tany amin'ny 2,000 ariary ny raikilao tamin'ireny ny siramamy eo amin'ny 4,000 ariary ny raikilao eo amin'ny 1,000 ariary ny fefany rehefa nanontaniana le mpivarotra de hoe eo amin'ny fefany eo amin'ny atsasako ny fefany eo no zakan'ny olona atsasako ny fefany misy aza mividy siramamy na 300 ariary de efa tao anaty sachet kely ohatran'izay ny biscuit izay hoaniny ankizy amin'ny goûter sy ohatran'izany le biscuit vidiana ariary zato lasa 200 le vidiana 200 lasa 300 le vidiana 300 lasa 400 ariary de ohatr'izay atrany ny vary moa zany de efa hitatsika io fa eo amin'ny 500 sy 700 ariary ny kapoka misy 500 misy 700 ariary ny kapoka misy 700 ariary ny kapoka eto Antananarivo sy manodidina zany resaka zany fa tsy le resakitsika ny any amin'ny faritra lavitra be ihany ny enombo moa zany de efa io hitatsika io zany hoe zara raha mihinan-kena amin'ny malagasy am'izao fotoana zao fa de hoe atsasaka ny fefany tena hoe mahalana tompoka eny amin'ny mpivarokena misy an'izany hoe tokantrano mividy hena raikilao zany hena raikilao sasany hena roakilao fa mpanao hôtely so ihany fa misy mpanao hôtely reny no mividy amina kilao misimisy zany de any amin'ny 80 000 francs any ny kilao arakarany ihany ko io de ny henakisoa zany nohatran'ny somary latsaka keliny izay de ny trondromaina mba ahoana ozy ianao ohatrinona enjakenjana 100 000 francs ny ray kilao amin'ny trondromaina so anao mieritreritra hoe mora io 100 000 francs 2 ariary de mandeha ihanytsika vadika atao amin'ny resaka akoho mamborona indray ny akoho gasy reny le vatombatony le mbola le atonotonony reny 100 000 francs ny anankiray aza manantena azo an'ireny ny any amin'ny hoe 75 000 60 000 ngamba le mpivarotra efa tena voatery mihitsy efa tena tsy afa-manoatra zay vao mivarotra an'izany ny akoho gasy reniny efa manatody ohatrinona ozy ianao 150 000 francs any zany ny vidiny fahazamanantena hoe azo akoho hoe akoho vavy reniny ka hoe 75 000 tsisy an'izany ntsony eny mpivarotra ny vary raigony moa zany de misy any amin'ny 750 000 francs 800 000 francs 700 000 francs le ambanimbany qualité reny stock sy any reny de ahoana indray tsika mivadika kely atao amin'ny ofatrano
de nanao fanadiadiny zay any amin'le tena le hoe toerana tena hoe tena sahirana sy manitra eto Antananarivo eto. Ny sasany mantsy variana amin'ny resaka bildina sy variana amin'ny resaka hoe trano mijoalajoala fa tsy hitan'le ao ambadika ao, tsy hitany. Fa misy zany trano eo amin'ny 500 000 francs ny ofatrano zany raha etsy. Fa iny zany tranona 500 000 francs zany ny ofany hoy ianao zany trano ohatrany hoe ahoana efitra ray zara raha atao hoe trano, nefa le olona 7 mianaka misisika ao, tsy afaka mitokana tsony mivady fa de ao fangaro ao fampitakisanao na ny ray aman-dreny sy ny zanakany, de mbola misy fianakaviana avy any ambanivohitra ndray hoe mbola tonga 10 mianaka izy misesika ao anatin'ilay efitra kely anankiray ofainy io raha etsy. Fa raha ohatra zany hoe trano kelikely mba misy hoe efitra roa dia faravakely any amin'ny 1 million de francs, 1 500 000, 2 500 000, 2 millions any hoany zany zay vao azo ataona hoe trano le izy. De raha ohatra zany le olona ka mikarama 1 million de francs na roa etsy na 1 500 000 dia ahoana ny fomba iainan'le gasy amin'ny zay taremarika ny tonontononona teo zay. Ny fianaran'ny ankizy mbola tsy ao, ny resaka fitafiana mbola tsy ao, ny resaka jirama mbola tsy ao. Dikan'izany tsy tenitenenina fotsiny akory ilay hoe tena sarotra le fiainana amin'izao fotoana zao. De inona zavatra misy? Menimenina le ankizy, varosoa maraina, varosoa atoandro, varosoa amin'ny alina. Misy an'izany be dehibe, de misy tsy mihinana amin'ny atoandro fa kafe sy mofo, fa maraina mihinana varosoa de amin'ny alina mihinana varosoa, de tsy voky amin'ny alina de tsy mahita tory, de manonofo ratsy, dia izay le avipetrany. Eo amin'le resaka fitafiana, fanadiadiana natao ihany satria moa ny tena mpanao gazety mandehandeha tsy mavidy akanjo vaovao, fitafiana vaovao intsony ny ankamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana zao tompoko, indrindra resaka hoe sur mesure. Fa raha ohatra hoe tonga amin'ny fety de ny eo ihany no amboamboarina, dia miaina any amin'ny resaka fripy. Zay le izy, miaina amin'ny resaka fripy. Le fripy amin'io mbola misy karazany mbola misy hoe lohany, de misy tsy lohany, de misy le fripy le mitsongoloka, de misy fripy efa antony amin'ireny mannequin reny, le mannequin indraindray le tapany fotsiny de ohatran'izay. De le fripy miantona zay no azahoan'ny be sy maro azy. De le fripy miantona tsy afaka de miady varotra firy-tsony le mpividy, fa ry amin'ny fripy le mitsongoloka dia afaka mbola miady varotra ihany zany. Fa raha miresaka fripy ary ianao, raha any amin'ny resaka kiraro, tandremo fa any amin'ny resaka fripy tsy hoe tenenina koa le fripy de hoe ratsy, fa efa mahafantatra ny qualité ny olona, fa misy hatrany amin'ny 250 000, 300 000 ny kiraro any amin'ny fripy io, tenenina hoe fripy, fa mbola lafo noho ny vaovao sasasasany ilay izy. De misy lay fripy ihany fa azona 500 ariary, 1000 ariary, any amin'ny ohatra hoe rehefa lahady na ohatran'izany, dia gaga ianao hoe oay, to misy fripina 500 ariary, misy zany, fa tena hoe arakarak'izay le izy ny dikan'ireny zany de hoe tena ambany ilay farimpenan'ilay malagasy, tena tsy afaka misehatra intsony amin'ny tena hoe mahaolona eo amin'izay resaka fiatrena vitim-piainana izay. Ka hatreto aloha zany, nay natao teto hoe fiaonana tamin'ny mpiarany zony mpanjifa nandeha indray ny conseil de ministre ny tenenina teo hoe zao hoe anao fiaonane sinsisa ny zavatra misy aloha zao dia io enjana n'ilay vitim-piainana tena tsy tratra. Ny sira ihany sisa hoany mbola tsy miakatra eto, ny sira, fa ny akoatran'izay dia miakatra daholo. Tsika moa tsy namana fanitsy resaka n'ireny resaka haingitraingitra sy ny an'ireny resaka lamody reny zavatra hafa mihitsy reny, fa le ao amin'le hoe ain'olombelona dia zay no zava-misy. Ny fanafody adray, mbola takininina sy takininina koa io, ny fanafody. Ary ny farmasia tsy azo omena tsiny mihitsy satria ny ankamaroany ny fanafody dia afarana avy any ivelany, mbola misy kipitsipitsony be da be ao, mbola misy kajy isan-karazany ao kanefa ato amin'le mpanjifa dia tsy mahasehaka amin'ilay fividianana n'ilay fanafody, de
inona nyvokany zay vita ny vita traitement na 20 andro tena eo amin'ny 3 andro fotsiny a no vitan'le olona le fanafody a de tsy vitantsony ny ambony de mitsipozipozy eny de lasa mihinan-kinam-pona eny ary efa ao ny député fetra de fa indray namana faniry iny a tonga andray azy a fa de zay zany aloha no azo ambara karazany hoe tsy mpipanohizana fotsiny iny fa tena hoe zavatra marina sy zavatra misy a no resantsika de anjarany tsirairay no misaintsaina tao ary faniry de makasitraka rina am'izay fanadidina de tena ilainy rehetra mahafantatra an'izay ary isika ihany koa mila mahalala n'zany vaovao rehetrarehetra izany satria zay zay misy mako lizy zava-misy aina ny anivon'ny fiarahamonina lizy a dia tsy maintsy natao zay mba ho resantsika azy am'izany adevitra rehetrarehetra izany ny député fetra Rahalamizafimbololona efa voninao hiaraka amintsika de mialohan'izay fidiran'izay ho resahako ty fepetra ity zany satria anisany tena manahirana antsika le resaka vidim-piainana de izay zavatra zay zany no resantsika miezaka nitondra aloha hevitra lafiny zavatra maro tsika zany ahafahantsika zany miresaka tsara sy mitondra tsara ny adevitra ao anatin'izay hoe ilainy rehetra izay ety foana aloha zany de fa anaovana fialantsiny antsika rehetra satria tena mijaly de mijaly mihitsy amin'ny connexion zany de tapaka indray le connexion antsika manahirana be le izy manahirana fa ho atambatra izeny de ho alefa namana technicien zany zay zany no vahaolana ho atao zany na de fa miezaka ary zahay zany de ifonana amintsika ho an'izay tsy mahazo ny MBS ny amsehatra rehetra any ny radio moa zany de misy mibrouiller mihitsy any de tena miletika tanteraka ity le vaovao tao anatin'le filakevitry ministra de resahantsika zany de tao anatin'izay vaovao zay zany no mba hametrahantsika nyreto teboka vitsivitsy reto satria efa fantatsika no ataon'io fanjakana io hoe inona lay fialana andraikitra zay resan'le fanjakana de vakitsika aloha zany le fampitambavao vokatra le conseil des ministres zany ministère fampirobonina ny fampiroboroboana ny industrie mivarotra sy ny fanjifana ozy izy nakatoavina ny fampitambavao mifandraika amin'ny hiroson'ny ministère amin'ny hanatanterana fankakevitra am'ireo mpandraharaha misehatra eo amin'ny fanafarana ny fanafarana sy fivarotana reo entana ilaina andavanandro zay le nresantsika izay fankakevitra ozy izy am'ireo mpandraharaha misehatra amin'ny fanafarana sy fivarotana entana ilaina andavanandro PPN zany aty izy vao tonga saina hoe ndao mena asiny am'izay le mpandraharaha ndao tsika ifampidinika andreo se concerté am'ireo tsika de toy zany any ny adevitra isy ny fepetra ho raisina hamerana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro aoriny fivoriana maika zay ho tanterahany io de milaza indray izy fa ndefa fepetra hamerana ny entana efa fepetra ny raisina teo aloha ny zany tsy mihoatra ny 2 arivo ny vary efa fepetra ny raisina teo aloha zany hoe ny référence-na priana menaka de vozay vokary ny hita fa tsy nanova ny vidiny menaka zany satria ny olona rehetra eto Madagasikara de tsy voatery menaky ny hita no jifainy ary le vary resahany tsy voatery inana n'le vary zay afaran'izy ireo même na vidiny lafarina sisisy ny endriky ny masokarina tsy mitovy jerevantsika tsara atao ambany ato izy nefa de manarina an'izay adevitra zay ny endriky ny masokarena rehetra tsy mitovy tsy hoe rehefa manafatra lafarinina ianao raisitsika ny ohatra ny anankiray avy any Inde de mitovy any lafarinina afaranao any inona ohatra any Chine zany tsy voatery mitovy zany eo amin'ny lafo ny masokarena any amin'ny fitaterana sy ny vidiny vidianana azy zany de efa endrika fahadisokevitra be mihitsiny zany eo amin'ny sehatra le tontolo ara-barotra kan'izay mbola hanatanteraka fankakevitra miaraka amin'ny mpandraharaha mpanafatra entana izy aloha de zay izy vao tokony hamoaka nyty adevitra faharote isy mifepetra ho raisina hamerana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro aorin'ny fivoriana maika zay ho tanterahany io ka na le fionana raha le fankakevitra raha mbola tsy fantatra hoe miabotira makaiza le resaka
inona zavatra ambaran'ireo mpandraraha reo ka maharary aminy ka hotarainany am'za ministera ny industrie sy mivarotra sy mifanjifanjany de efa ninao nataonao tonga aloha le fivoriana mbola tsy manomboka ninao hoe tonga de izy ny fepetro raisina zany tena manahirany zany andeha lavitra indray tsika eo amin'ny setra iraisam-pirenena ny fisonotry ny vidim-piainana dia vokatry ny fiakaran'ny fret maritime zanareo nientiny ihany aloha le izy iny tsy problème misy tokoa ny fiakaran'le fret maritime fa ianao tsy manao an'le gouverner c'est prévoir mba mitsinjomeloha de toy zany izy ny fisonotry ny viditsolika ny fitotongana ny famokarana eran-tany ny firenena mpamokatra tsy mamoaka itsony ny entana avokarina fa mitahiry izany ary mivokadratry ny krizy raisam-pirenena any Ukraine zay le fandresantsika sary any ara misy an'io adiny Ukraine sy Russie io ailika any Covid-19 teo resaka loza voajanahary tamin'ny cyclone teo lalana ratsy sisy de io ndray le ady any Ukraine efa fantatsika ingeo amin'ny fomba le fitondram-panjakany fa izy tsy afaka hite mihitsy hoe vokatry ny tsy fahaizantsika mitsinjo lavitra ampy ve ny ambombava hiatrehantsika maintsoahitra ampy ve ny ambombava omentsika mivaoka rehefa tonga ny loza voajanahary tsy mieritreritra an'izay le fitondram-panjakana fa niazy ny zavatra tendron'olona ady any Ukraine andray aloha alefaso satria zay ny vokatry ny adevitra ny communication tandrefana alefaso any aloha zay koa ny communication tatsinana hoe mba manao contre-attaque le Poutine de andray ny anazy nitondrany le adevitra hoe zao zany io vokatry ny ady misy vokatry ny ady fa misy any vokatry ny tsy fahaiza mitatana efa nitenentsika efa ela be zany aporosy mivaoka mokatra io vola lany laninareo io alefasy makany mitatsa meo fitaovan'ireo sécurisé reo meo masom-bolo mamaipony reo meo fitaovana mamaipony reo rastany mpiteny an'izany matetika eto sombambaoka miboribory tamy faharoa fa zao izy vo tapa-kevitra iaraka ampandrara fatelo eo amin'ny setra nasionaly de eo ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana le Covid io tsy afaka mihitsy izy io ataon'ny prétexte foana io ny fampitehan'ny lalana vokatry ny nandalova ny rivodoza farany teo fandresantsika teo zany ny tsy fahampiny ny famokarana eto ateona izay niteraka toetsaina nampidangana ny vidinentana teo amin'ireo mpisehatra ara-balitra ary ny fanodividina ny vidin'ny vidinentana eny an-tsena efa fantatsika ny ay efa haitsika manao lecture n'le fitondram-panjakana hoe tsy maintsy zao ny argument-n'ireo amin'ity zavatra ity de efa anaovantsika lecture fotsiny le izy de efa nidevancentsika ny anticipentsika ny zavatra ho ataon'ireo de io izy avoaka ny ataon'ny conseil des ministres io miaino miara-manonjy reo olo reo fa amin'ny fotoana enony miara-manondra tsy eo ny eo izy maka fanapahan-kevitra fa avelany kole kely aloha le fotoana lasa le fotoana any izy vao mandray fanapahan-kevitra fa evatra hoentitra ny fanaraha-maso izay mety endrika fanarotana ny fampiakarana vidin'ny entana tsy mifanaraka amin'ny tolotra sy ny tanady fandraisantsika zany tsy mitovy ny masokarena nefa ianao de manery fotsiny tsotro zao ianao ahoana moa ny eritreretanao hoe ny entana hiala any Tomasy na hoentana any Toliary tsy mitovy mihitsiny amin'ny koa ny entana miala eto Antananarivo makany Tomasina makany Kialamavono ohatra tsy mitovy ny koa an'izany entan'izany na eo amin'ny sara-pitaterina azy ary satria tsy maintsy rehefa mpivarotra mpandrara tompoko dia tsy maintsy mijery ny tombony ka le fanjakana tsy vitan'le manery de hijery de ampitahotra tsy ohatr' zany le fitantanana an'le tseny fa tsy maintsy miainga avy any amin'le fitondram-panjakana izy inona no ahafahantsika manarina an'ity vidinentana ambony be ty dao revisentsika aloha ho amboaritsika aloha ny etra zay alaitsika andreto mpandraraha reto ndao amboaritsika ny lalana ka raha vitanareo ny lalana tsy lafo ny frais hitondrana azy fa ny lalana tsy vitanareo terenareo le olona tompoko satria nareo voaterin'le vahoaka miantso vonjy le vahoaka padimy arak'izany lalàna laharana 2024 teboka tsipika 420 manitsy ny lalàna momba ny fifaninanana dia manome ao amin'ny andininy faharoa andalina fahaefatra sy fahadimy ny ampimamba fasairanana maharitra amin'ny famatsiana na toe-javatra miavaka
arak'izany de isy mifepetra vonjimaiky mila raisina sy azo ampiarina ao arin'ny concertation na fivorina lehibe miaraka am'ireo mpandrara na opérateur mpamokatra industriel na producteur zany ny mpanafatra na importateur ahafana miroso amin'ny fanaovana plafonnement zany plafonnement zany na famerana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ireo na ny PPN mba hitsinjovana ny fiainana andavanandro ny vahoaka tsy manana tsony solution la fanjakana tsy manana zay sisany azo ny solution zavatra efa nresahantsika teto fa ny fotoany itenenantsika azy tsy raisina aloha le fanapahan-kevitra fa théorie am'izay izy vao mandray le fanapahan-kevitra ninitsika nyresahany zany etsika resahana ny amin'ny hoe eno tsara miara manonja MBS radio mada fa tsy miteniteny foana akory tsika areto de mbola manasa tsika eno tsara nyty tapa faran'ity fandaran'ity fa misy zavatra goavana be ho resahany eto miaraka ny député Fiatraralamizafimbololona misy zavatra goavana be nanaovana fitrandraham-baovao ho resahany eto miaraka ny député Fetra fa vomboniny eto akaiky izy hitondra an'izay adevitra zay de zany rehetrarehetra zany tsy maintsy mahatonga anay hiantso atsika mandrakariva mifatoa tsara isika ifonanay aloha zany ny amin'ny connexion tsy avaty aminay izy fa mezaka mandrakariva zay hanatsara ny connexion fa isika manana famerenana rehefa amin'ny ariva ny fahitalavitra amin'ny efatra iny aoriana vaovao amin'ny alina anoany amin'ny valy mahery anoany na aoriana mofinaina